ora izao moa zany araka ny fanaovantsika dia ny hoe amin'ny efatra ora amin'ny ora ny fivorian'ny antenimera fohy be. Ny antenimera fohy be zany dia ireo filoam-paritany rehetra azafady tompoko fa nisy tsipizana kely. Filoam-paritany rehetra, ny filohan-tsampana rehetra ary ireo solitena isam-paritra eto amin'ny Madagasikara, roa amin'ny faritra 12 manerana Madagasikara ary ny birao fohy be rehetra mazava ho azy. Rehefa atao ny fanasana tompoko lahy sy tompoko vavy dia manodidina ny 820 no isantsika mpikambana antenimera fohy be. Ka raha voalaza ny boky vona mampiray dia ny iray apa-efatra ireo no mivory izay vao afaka manomboka isika. Dia miandry an'izay izay zany isika zany ankehitriny ka mba ahafahana manaraka tsara ny savaty amin'ny fohy be dia mba engaviantsika mba hanoratra eo amin'ny fanoratana hoe sady fanamarena-patongavana zany izy io hoe ohatra zany hoe hiandry toy ny birao fohy be fimpima dia tahak'izay mba ahafahantsika manaraka izay satria manenjika isa zany tsika fara-fahakely ny 230 vao afaka manomboka ny fivoriana ankehitriny. Misaotra indrindra tompoko. Zao mbola 30 rehefa toko Kristo sy miaraka aminao zay izy ihany feno solatra ve iza maheno ve mba tonono ny anarany hoe ianarany ao Mahajanga raha fandriliana Emily eny filohan'ny sampana Samonta Ramatoa Ioly Antsoy Maiva tanàna zay tsy hitako fa mety Maiva tanàna amin'ankiray mahita Ramatoa Maiva tanàna miaraka amin'ny namany io fa Ramatoa Zanna sy Mamsoa Ramatoa Zanna dia Ramatoa Mamsoa dimy zany Mahajanga dimy Mahajanga ianareo avy any Betsiboky reo fa tafaraka sa miaraka amin'ny Mahajanga miaraka amin'ny Mahajanga reo Ramatoa Zanna dia Ramatoa Mamsoa ny avy any Toamasina zay efa voalaza teo moa ny Toamasina eny tompoko ny Toamasina ny filoparitany dia Giovanni Filemon antenimera ny filosampana manaraka amin'ny Zoom ny anankitelo aloha zao fantatra hoe manaraka no tsy Zoom fa amin'ny Facebook tsy fantatro na hita eto na tsy teto zay tsy hitany Ramatoa filoha ao aloha fa jereko kely no Facebook vetivety azy aloha jery vetivety an'izay manaraka amin'ny Facebook vetivety monja tompoko azafady indrindra dia zay efa eo afaka miteny ihany azy efa tafiditra ato fa jery vetivety amin'ny Facebook ao. Filemon zany efa tafiditra ao
Eto aloha zao tsy hitako tsony azo nijerentsika zay ihany koa angamba Thomas teto zay Thomas natafiditra eto amin'ny Zoom aloha. Azafady tompoko, ohatran'ny sahirana be hono ilay ankizy amin'ny FB amin'izao fa ohatran'ny tsisy tafiditra. Ka ampitarina kely amin'ny teknisiany zay hoe inona no azo atao indray aloha. Ilay amin'ny FB zany tsy tafiditra. Azafady, inona tsy mahatafiditra azy? Tena tsy fantatra fa manontany an zareo dia hoe manaraka an'ilay roa iny zay fa ohatran'ny tsy tafiditra. Efa mandeha mantsiny atrikasan'ny azafady Antemera Foibe Fimpima HK 24 izay ny jirana. Lasa Andriamatotoniny ny ampy anankiroa zay. Eny tompoko, maheno Andriamatofiloha? Ny eto Frantsa zany hoe misy hoe Henri Strasbourg. Eny tompoko. Dia Ndrina Lyon. Zay ny hitako ny ampy aloha. Zany hoe amin'izao fotoana izao tokony fito ao zay. miarahaba Flodera. Miarahaba, dia misy ihany koa miampy an'ny Zara koa zany azafady fa tsy hitako. Miarahaba ny olona rehetra. Dia miampy an'izay koa zany hoe Zara Toulouse. Toulouse, eny tompoko. Ny eto amin'ny Zoom zany tsika zao tompoko misy araka amin'ny 30 hatreto. Dia miampy ny amin'ny Facebook moa zany misy sady hita ao anaty Facebook ny eto amin'ny Zoom fa vao eo mandamina kely hoe izany efa sady hetsiny hoe tsy ahafahana mijery an'ilay isa fa efa tokony efa mahatratra ny isa zany tsika rehefa afaka minitra vitsy eo satria efa tokony efa araka an'izay hita eto izao. Ny Zoom zao fa araka amin'ny 30. Ramatofiloha Thomas na tafiditra hoe ilay namantsika ilay nanafahatsarana tao amin'ny Facebook teo. Mbola tsy fantatro mbola tsy fantatro efa nomeko azy ilay idirany dia eno izy fa eno zareo fa tsy fantatro na tafiditra izy na tsy. Tsy hita ve? Eny tompoko, raha ny jerentsika zany ny faritany eto Madagasikara, Thomas efa eo, Mahajanga efa eo, Antsirabe efa eo, Antananarivo mazava ho azy efa ireo,
Ny fianaratsoa zany zao no ohatran'ny tsy mahatazana izahay aty, sao dia misy eo fa mandreny hoe fianaratsoa na manoratra amin'ny Facebook na atao amin'ny Zoom, toliara ihany koa sy antsiranana. Izay zany zao no tsy tazana eto raha eto Madagasikara. Eny ary tompoko, raha miditra amin'ny an-dalana eo ihany moa zany ny namantsika izay efa tokony hiditra atao anatin'izao fivoriana izao, fa afaka minitra vitsy dia hanomboka ny fotoana isika anatin'izao fivoriana ny Antemerafoibe izao. Na vaovao sy maresaka any amintsika rehetrarehetra any aloha e. Ahoana ary betsiboka nareo zao ny hitako eto? Maheno tsara. Voray ve feo anay amin'izao? Henonareo tsara zao zay teo a. Maheno tsara ka, maheno. Ary za ve hitanareo mikopakopaka zao? Hitanay tsara. Ie, za zao mbola tsy sakafo atoandro mihitsy dia tonga eto a. Kany aminareo mbola vao maraina ko. Ie, hihinana ravitoto rehefa avy eo. Ravitoto, zany filao maitso. Ay. Eny ary toko lasy toko vavy, anterina ny fiarabanantsika rehetra mahatratra ity fotoana miavaka ity, fivorian'ny Antenimerafoibe ara-potoana taona 2024. Miavaka satria dia irahantsika mahafantatra ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny Zoom isika no manteraka ny fivoriana ary amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa. Nefa tsy kaka manakana ny atelina akory izany, fa afahantsika miroso hatrany mijery izay ampandrosoana sy ahasoany ity fikambanana mamintsika ity. Manomboka amin'ny fotoana isika satria araka nambarako teo ny hoe tsy afaka manomboka tsika raha tsy tonga ny iray apaha-efatry ny mpikambana atao anatin'ny Antemerafoibe. Efa mihoatra ny 2 isika ankehitriny manaraka ny eto amin'ny Zoom ny amin'ny Facebook noho izany dia afaka manomboka ny fotoana isika. Koa andeha isika tompolasy toko vavy hiara iretina ny hiram-pirenena malagasy.
Toko lahy sy toko vavy, toy izao ary ny voalaza ato anatin'ny boky vona mampiray mahakasika indrindra izao fivoriana drentsika izao. Izany dia hitantsika ao amin'ny sata fototra fimpima pejy fahasivy sy ny pejy fahafolo. Andininy lohateny faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo mahakasika ny antenimera foibe. Hahakely ny atao hoe antenimera foibe. Ireto mpikambana ireto no mandrafitra ny antenimera foibe. Ny birao foibe maneran-tany, ny filompaharitany voafidy isam-paritany, ny filohan-tsampana ary ny mpanolontsaina iray no fidin'ny mpikambana eo anivon'ny faritra ara-panjakana eto Madagasikara. Bibikely, fotoam-pivorian'ny antenimera foibe. Mivory ara-potoana isan'ny taona ny antenimera foibe. Azo tanterahana ny fivorian'ny antenimera foibe rehefa tonga ny ampahefatry ny mpikambana ao aminy. Lany ny hevitra iray rehefa nahazo ny vaton'ny antsasaman'ilan'ny mpikambana ao amin'ny antenimera foibe tonga mivory. Izay toko lahy sy toko vavy no voasoratra ao anatin'ny boky vona mampiray. Heveriko fa tsara ihany ny ampitaina amintsika ireo ny antsipirian'ny isa izay nambara teo, satria mety isy an-tany manao hoe manaona moa izany no 2/3 no iray ampahefatry ny isan'ny ilaitsika amin'ity androany ity. Ny fitambaran'ny isan'ny birao foibe rehetra dia miisa 720. Ny filoham-paritany eto Madagasikara miampy an'ireo any ivelan'ny nosy dia miisa 10. Ny filohan-tsampana, ny sampana rehetra eto Madagasikara miampy any ivelan'ny nosy dia miisa 7/70. 80 ny eto Madagasikara, 7/10 ny any ivelan'ny nosy. Ireo faritra 2/20 izay misy eto Madagasikara dia ny 4/10 amin'ireo 2/20 ireo no efa misy antenimera foibe. Izany hoe ny ambiny izany dia mbola teo am-panatanterahana ny fifidianana ny faritany no fa tratran'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy natratra izay fanendrena ny antenimera foibe an'ireo faritra 9 samihafa ireo. Ireo rehetra ireo no atambatra dia mitotaly 8/20 Izay no mahatonga antsika mahita ny iray ampahefatry ny 8/20 izany 2/30 isa. Eny toko lahy sy toko vavy dia omeko avy hatrany Andriamatoa Filoha foibe maneran-tany ny fanohizana ny fivoriana satria izy no manokatra izany amin'ny fomba ofisialy. Misaotra n'Andriamatoa Toniany Foibe tamin'izay filazalazana momba ny antenimera foibe izay. Ianareo antenimera foibe rehetra manatrika itony, toboko lahy sy toboko vavy, taony iry ny lalana,
fotoan'ity ito ny lalana. Izao tokoa ny bia amin'ny hoe ny lalana omaly miolo-mahasarika ary ny diavina androany mahitsy mahatarika. Iza tokoa moa ny eritreritra raha tamin'ny herintaona ohatr'izao isika tany Toliara ary nanantena ny Iona tany Antsirabe, nefa indro eto amin'ny Zoom sy ny Facebook no manatanteraka izao fivorian'ny anteny mera foibe izao. Tsisy mahalala ny ampitso. Voninkorosao anefa isika, anefa mpitiavana ny andraikitra ny fidianana antsika, ko amin'ny anjara manandrify ny tena izay tsy hidifina na iambona dia manoloana anareo anefa izany. Ampiloaviko ny azafady ny teny izay ambara, hoetrim-panajana sy atadalana, ary tovanako ihany koa ny azatsiny izay tondroina hoe mahafoaka be, fa sady arofanina amin'izay mety tsy ho falavorariana ny temponinahitra ho anareo izay salivanina ampitenenana. Miala tsiny tompoko. Isaorana ihany koa Andriamanitra Andriananahary izay nanome tombonandrom-pahavelomana, fa maro ny te hanatrika izao nefa misy ny atao hoe nodimandry, misy ihany koa ny atao hoe marary, maro ny te ho rasalama hoy ny fitenenana fa tsy avelan'ny aretina dia isaorantsika Andriamanitra. Ny andro iray iaonana ho no andro iray hitafana, ary ny andro iray iaonana andro iray hifampizarana. Koa miarahaba antsika rehetra ary arabaina toy ny loharano isika, loharina ikolon'ny tontolo, raha miboka mamelombelon'aina ary raha miparika mahatony ny voary. Ho toy ny loharano ane isika amin'izao sehatra misy antsika tsirairay avy izao, ka nofidiana ikolon'ny ainy ny fikambanana, nanaiky hitondra ny teny ho fampivoarana ary raha nampita izay ny raha andinika ho fampandrosoana. Isika anteny mera foibe tokoa mantsy no hitondra indray ny teny any amin'ireo mpikambana rehetra fimpima maneran-tany izay adidintsika tsirairay avy, ka dia ho loharano madio mahafaka hetaheta sady toky no reharehan'ny fimpima. Entona ary no anolora-tsaotra sitraka antsika rehetra, na fohy tena, na mpiasa fotoana ho fanasoavana izao fikambanana mamintsika loatra izao. Samy miezaka tokoa ny tsirairay anatrehana ity fionana ity araka ny nambarako teo hoe na amin'ny alalan'ny Zoom na amin'ny alalan'ny Facebook. Misy manaraka koa eto amin'ny alalan'ny finday, mankasitraka, mankatelina amin'ny anaran'ny foibe, fa izay teny ampendohana dia misy kely ihany ny fisalasalana hoe ho vitantsika ve izany ao anatin'izao fihibohana sy ame anara-pahasalamana izao, nefa naseho antsika fa mamintsika ny fikambanana, tiantsika ny kabary, tiantsika ny tanindrazantsika, tonga mahareto isika, manohina ny fo tokoa izany, mankasitraka indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy. Manaraka izany mirary koa raha mirary ato mombana sy alavorary izao fionantsika izao, izao fivoriana izao, mba tsy ho tapatapaka ny connexion ary azo avokoa ny faritra rehetra, dia hisitraka ny soa azo avy amin'ity fionana ity ny satsehatra isika mpikambana ato anatin'ny anteny mera foibe izay ambara fa toy ny vinahitana sy tadin'androizana izany. Hitombo fahalalana ny hoety mampandroso ny fikambanana, hitombo hery hoety manefa ny andraikitra, hitombo avitriana hoety miatrika ny adidiny, samy tahin'Andriamanitra isika rehetra. Dia ambarako ary fa misokatra ny fivorian'ny anteny mera foibe fimpima taona 2020. Makasitraka indrindra tompoko. Mankasitraka Andriamantofilotsika tompolasy tompovavy tamin'izay fanokafana fomba ofisialy ny fivoriana izay. Avy hatrany isika dia iroso amin'ny tatitra isam-paritany. Izay no nadinika voalohany tanterahantsika ao anatin'izao fivoriana ny temera foibe izao. Tatitra isam-paritany izany tanterahantsika ka manomboka an'izany isika avy eto Madagasikara. Avy hatrany dia miroso ny avy eo amin'ny faritany Fipomatananarivo raha toa ka efa vonona ao zareo. Marina moa izany fa ny tatitra isam-paritany dia fezitsika ihany araka izay azo atao ao anatin'ny 2 minitra. 2 minitra dia izay tena iverina fa zava-dehibe atao anatin'izay fampiasana 7 ambin'ny 20 izay
no heverina fa ho ampitaitsika ao anatin'izay tatitra izay fitiny tatitra arak'izay azo atao. Eny tompoko. Ny avy amin'ny faritany Fimpima Antananarivo raha efa ao dia mandroso avy hatrany manatanteraka ny tatitra ianareo tompoko. Eny ary tompoko, satria heveriko fa mety mbola tsy ao ny Antananarivo avy hatrany dia ampitaitsika amin'ny avy any Antsirabe angamba no manatanteraka ny tatitra. Menanao raha matofilo ny fitenenana. Saotra indrindra tompoko amin'ny fanomeza fitenenana. Arahaba manao ny soa ho soavinjanahary tompoko, arahaba manao ny tsara ho tsaroa ny taranaka mampara. Toy izao ary raha ny zava-bita tamin'ny taom-piasana 2024 dia tao ny fankalazana ny 15 taona ny faritany izay namoahana ny andiany miaro ary teo ihany koa ny fananterana ny mpikambana raikitra. Fetsadany ihany koa ny fampitam-baovao avy any amin'ny Foibe indrindra tato anatin'izao fihiboana izao ary namafisina ho an'ireo tsy manana ny tambazotra indrindra zany ny any ambanivohitra. Raha ho fitinina vetivety ihany koa ny tetikasa ho an'ny taom-piasana 2024 dia ny fanohizana ny fitsidiana ireo sampana mbola tsy vita, eo ihany koa ny fanomanana ny fanadinana sy ny famohanana ny kiofana. Ny fampibelavana ny ambaindainy ny fampianarana kabary any amin'ny sekoly samihafa dia ny fanohizana ny fiaraha-miasa amin'ny Foibe paritry ny kolontsaina sy ny serasera. Zay raha fitinina tsotra tompoko koa anao ny veloma voafantompantana ho antsika rehetra ary masina voadinidinika. Makasitrika indrindra tompoko. Makasitraka Ramatofilo manatanteraka ny tatitra ny avy amin'ny faritany Fimpima Antsirabe. Toizantsika amin'ny faritany Fimpima Antsiranana. Ny fahatafika Antsiranana moa dia efa niala tsiny izy ireo ny amin'ny tsy ahafahany miditra efa miezaka miditra ao anatin'ny Facebook zany ny fahatafika Antsiranana. Hodingantsika kely fahatafika Antsiranana fa mandroso ny faritany Fimpima Mahajanga. Eny ary tompoko, faritany Fimpima Mahajanga manao mbola tsara amintsika jiaby manerana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Ny faritany Fimpima Mahajanga, maheno? Faritany Fimpima Mahajanga, ny faritany Fimpima Mahajanga dia niorina efa 18 taona lasa zay tamin'ny roa sy 2000. Zany hoe efa 18 taona izy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra vita tamin'ny taona lasa iny dia ny famoahana sy fanaterana ireo mpianatra teto anivon'ny tampon-tanàna Mahajanga dia tany faritra Antsohihy. Fa maro kosa ny mbola tsy vita, ny Bealanana, ny Adana, Raivatanana. Zany hoe misy koa ny any Ambatomainty. Ny ezaka mbola ho tratrarina dia ny fanapariahana ireo rantsana maro, ohatra hoe rantsana any Mantsara, rantsana any Ambatomainty, ho atsangana ho sampana Atsoaty. Misy ny ezaka maro samihafa iarahana amin'ny samban-draharahan'ny kolontsaina sy ny vakoka efa tanàna. Zay sy zay raha zay amin'ny ambangobangony ampoifoy ny faritany Fimpima Mahajanga raha saotra indrindra tompoko. Makasitraka Andriamatoa Folo Paritany Fimpima Mahajanga natateraka an'izay tatitra izay.
Mirotsika amin'ny faritany manaraka mentsika ny Ama Toamasina ny fanaterana ny tatitra. Entoko manolotra ny akoron'aly avy aty Toamasina izahay hanolotra ny tatitra tamin'ny asa nandritra izay taona izay. Voalohany indrindra dia mikasika ny teo amin'ny birao. Nisy ny fanendrena birao-paritany dia notendrena ho nisy izany fanendrena mpanolotsaina ho birao-paritany tamin'ny volana janoary 2021. Ny volana janoary 2021 ihany koa no nanaovana ny fivorian'ny birao-paritany tao Moramanga ka nanapahana ny tetikasa 2021. Nisy ihany koa ny fifidianana filoha-tsampana vaovao satria no ny antony famindran-toerana araka azy dia tsy afaka nanohy ny asany amin'ny filoha-tsampana azy intsony ny tao Manosy Amparafara-Vola dia nisy izany fifidianana filoha-tsampana vaovao tamin'ireo sampana anankiroa ireo. Ary notanterahana tamin'ny 9 febroary 2021 ny fianiana izy mirahavavy filoha-tsampana vaovao avy ao Manosy avy ao Amparafara-Vola. Ny mikasika ny hetsika ny 3 aogositra 2021 no fanokafana ny taom-pankalazana 15 taona faritany izay natao tao Moramanga. Ary ny asaramanitra dia natao tany Amanoro tamin'ny volana febroary 2021. Teo amin'ny tetikasa sy ny fampandrosoana ny maha-olona dia nandray anjara tamin'ny fambolekasa izay niarahana tamin'ny Fulbe sy ny faritra izahay teto amin'ny faritany Amatoamasina ka tao Moramanga nanaovana an'izany tamin'ny 27 ny volana janoary 2022. Ny 14 marsa kosa dia nisy ny fambolekazo nokarakarain'ny faritany izay natao teto Toamasina ka nieritreretina nanatsatoana zanakazo efa-jato fototra fa saingy noho ny toetrandro ratsy dia ratsy moa dia tsy tanteraka izany dia novaina ho atrikasa fikolokoloana zanakazo sy hazo fihinam-bony natao. Nisy ihany koa ny fizarana ny arovava ny andiany voalohany arovava misy 50 dia fanomezana avy any amin'ny birao Fulbe ka ireo sampana telo teto Toamasina renivohitra no sitraka izany. Nisy ihany koa ny fizarana arovava andiany faharoa dia misy 100 izy ireo ka ny 30 ka Moramanga Ambatondrazaka ary Toamasina no sitraka izany. Ny teo amin'ny fampianarana moa dia efa vita teo amin'ny atrikasan'ny fampianarana teo ny mikasika ny tatitra. Teo amin'ny fifandraisana ivelany dia nisy ny fitsidihana ara-pomba-panajana ireo mpitondra eto amin'ny tanànan'ny Toamasina izay nametraka fomba fiarah-miasa moa izay irariana ny tohizan'izany ao aorianan'izao krizy izao. Ny ao amin'ny fitaovana sy ny famokarana dia mitohy hatrany ny famokarana kahie mpifandraisana ho an'ny mpianatra dia nisy ihany koa famokarana peta-dratra ao an'ny 20 taona. Ny mikasika ny vola eo amin'ny fandoavana ny latsakempoka ny taona 2021 dia 1,3 mpikambana mbola nahaloa latsakempoka tamin'ity taona ity, izany hoe amin'ireo mpikambana 4,700 izay voasoratra anarana dia ny 5,90 ihany aloha mbola nahaloa hatreto ny taona 2021 io. Ny teo amin'ny fiainan'ny sampana dia namoy mpikambana tao amin'ny sampana izahay sampana Ambatondrazaka izay namoy ny talehan'ny vola ary ny sampana Ambarakaly namoy ny filompanampy efa nanefa ny adidiny tamin'izany moa ny sampana sy ny faritany ary ny Fulbe. Toy izay tompoko no tatitra azo ampitaina mikasika ny asa izay tanteraka tamin'ity taom-piasana ity teto Toamasina dia makasitraka indrindra antsika tompoko. Makasitraka raha matofoloha ny amin'izay tatitra no tanterahanao izay. Avy raha mandrea ianao ny solitena avy amin'ny faritany Antsiranana dia mandroso avy hatrany. Manano mbola tsara antsika jiaby ny faritany Antsiranana. Tsara ny faritany. Ety am-boalohany dia ialako tsiny sahady ny amin'ny tatitra satria amehana ihany na tongavako teto fa ny filoha-paritany izay tokony nanatrika ny izao fivoriana izao hanao amin'ny tatitra anay nisy favoazana dia lasa tampoka namonjy an'izay favoazana izay dia Antso Atarobia no nahenoko hoe tongava manatrika an'ilay fivoriany komity Fulbe ianao fa tsisy olo-tena mihitsy isika. Na izany na tsy izany nefa ireo izay asa vita sy tsaroako atao an-tsaiko fotsiny angamba no tanterako amintsika fa tsy manana fota taratasy ny amin'izay fa any amin'ny
any amin'ny filoha sy ny talen'ny fampianarana natao tantaratasy rehetrarehetra satria zareo ny tokony hoe nanatrika nyity fivoriana androany ty. Tamin'ity taona 2024 ty tafaran'ny fametrahana ireo birao isan'ambaratongany ny zavatra tena hoe nandeha talohan'ny fivoboana iny ny asa izay niarahanay niaraka tamin'ny ireo teto an-toerana ny fitondram-panjakana teto an-toerana dia ny fambolekazo izay niarahany ny fikambanana rehetrarehetra teto Antsiranana nanao tamin'ny volana 9 ny volana febroary. Tao anatin'izay ihany koa toeram-pampianarana anankiroa no nosokafanay tamin'ity taona ity. Dia indrisy anefa manaraka an'izay misy olana kely zay amina sampana anankiray dia ny sampana ao Anivorano. Misy olana kely zay amina sampana anankiray dia ny sampana ao Anivorano izay somary natoritory nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2024 iny tao anatin'ny ezaka hoe ho atao amin'ity 2024 ity moa zany ny famoazana ny sampana Anivorano fa zaho no tena tsy afaka mivezivezy dia mbola tanteraka izay fa eritreretina ho atao atoato satria efa ny tenin'ny gouvernement tamin'ny farany dia hoe efa afaka mandeha ny ato anatin'ny faritra diana. Ny isan'ny mpikambana misy namana anaky enina izay tokony tafian-damba tamin'ity taona ity tokony navoaka fa mbola miandry ny fotoana mampety anazy zany no anaovana an'izay. Ireo olona ireo dia efa nivoaka efa roa taona. Manaraparantsika ilay matotony, manaraparantsika. Namaranako azy ao anatin'ny programanay amin'ity taona ity ihany koa ny ho any Sambava satria Sambava niantso nilaza fa misy toerana anankiray izay tokony hananganana rantsana anankiray ihany koa any amin'izareo dia mila tohana izy amin'izay. Tapitra angambany. Mankasitraka Andrio Matotony ny faritany Fimpima Antsiranana. Androso avy hatrany zany zao anao tatitra ny avy eo amin'ny faritany Toliara amin'ny alalan'ny Ramatofoloha izay hiditra mivantana amin'ny alalan'ny telefônina eto amintsika. Allô? Eny tompoko, menanao fitenena Ramatofoloha. Yo, maheno nareo Allô? Eny tompoko, maheno zahay. Yo, manao salama antsika ao amin'ny anteny Merafode aby rolahy ny vaovao azo ampitaina aminay aty Toliara manao azafady voalohany aloha. Ny tena tokony hampitaiko voalohany ny sampana Toliara voalohany amin'izao tsy manana filohan-tsampana satria nifindra any ambanivohitra be any zany le filohan-tsampany Toliara voalohany dia saika fa nanao fifidianana zahay fa tratsy ty hamiana ara-pahasalamana ty zany dia tsy vita ny fifidianana saika tanay dia noraisy ny filoha-paritany zany ny sampana Toliara voalohany ny andraikitra amin'ny sampana Toliara voalohany zany dia noraisy ny filoha-paritany. Manarakaraka an'izay efa nisokatra ny sampana any Ambosombe. Efa notokanana tamin'ny 7 ny volana Desambra lasa teo iny. Dia lasa sampana zao ny rasana teo aloha ao Ambosombe fa efa misy filohan-tsapana vaovao ao fa le fianianana zany no mbola tsy tanteraka amin'izao hamehana zao. Dia ny manarakaraka an'izay ny filohan-tsapana Taolagnaro
efa nanao fianianana tamin'ny raika amby roapolo ny volana desambra taona 2024 lasa teo iny. Iantsoana ny ramatoa filoha fa noho ny andraikitra betsaka zany dia tsy tonga tany ny filoha maneran-tany zany fa dia ny filoham-paritany no nanao ny fianianany dia vita ara-dalàna ary nisy fanafian-damba koa tamin'ny fotoana io. Dia mikasika ny fampianarana sy ampiteny ihany zany fa ny sampana efatra io zany efa nanomboka ny fampianarana rehetrarehetra fa tapaka ny ato Toliara moa zay dia efa nisy fampianarana fa tapaka zany. Dia sahala amin'izay zany ny vaovao azo ampitany aminay aty misy ny fiarah-miasa amin'ny haino aman-jery ato amin'ny sampana Toliara voalohany. Misy koa ny fiarah-miasa amin'ny governorany Faritra Atsimandrefana, tena malalaka be zany ny governorany Faritra Atsimandrefana. Raha misy hetsika ataonay zany dia efa tsy mijaly zahay. Efa misy koa fiarah-miasa nataony Fimpimany Toliara zany miaraka amin'ny Bianco ny Toliara. Efa mifandray aminay koa zany ny Bianco amin'ny Toliara fa maniry dia maniry zany aty amin'ny tampon-tanàn'ny Toliara dia hiditra ho Pikabary. Dia ny vinavinanay moa zay dia hanao fanestanana any Amorombe satria any zany maniry dia maniry. Ny fa any amin'ny Ampani any amin'ny atsimo zany maniry koa dia hanokafana Pikabary fa tena manano sarotra anay zany io fanokafana io amin'ny Ampani io satria tsy mpikambana miaraka aminay zany any Ampani dia maniry zahay asa inona va? Mamaraparantsika tompoko. Oh. Mamaraparantsika mamaraparana. Ay, mamaraparana dia maniry zahay zany mba tosokevitra avy any amin'ny ramatoa filohantsika zany hoe inona no fomba zany hahatafavoahanay manokatra ny anam-pani fa tena maniry dia maniry. Dia ny fangatahanay hoe ny taona manaraka zany amin'izao herinandron'ny kabary zao satria maniry zany any Farambifaisiny amin'ny Vombe mba ho hamafisinay zay zany ny ao Antsirabe satria mba maniry mba akaikanay zany dia mba maniry zahay zany mba mbola hatao Antsirabe zany ny herinandron'ny kabary manaraka tompoko. Dia misaotra fanahandray fananandrely naharika ny haino hatramin'ny farany. Makasitraka ramatoa filohan'ny faritany Fimpimany Toliara. Facebook moa izy manaraka zany fa dia niditra ny vatany tamintsika tamin'ny telefonina teo. Manaraka isika efa madivadivy farany any faritany eto Madagasikara faritany Antananarivo raha efa tafiditra ao tompoko dia mba omenanareo ny fitenenana. Mbola tsy vonona ny faritany Fimpimany Antananarivo dia hiditra amin'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa isika. Faritany Fianaratsoa moa izay efa nahatonga tatitra ihany koa ry zareo fa noho ny antony tsy azo anarana dia tsy afaka manatanteraka ny tatitra ny filohan'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa. Misy ny solitena avy eo amin'ny filohan'ny sampana izay manaraka ao amin'ny Facebook ny faritany Fimpimany Fianaratsoa ary izay tatitra tsara ampitaina amintsika ny faritany Fimpimany Fianaratsoa ireto. Nosokafan'i zareo tamin'ny 4 Novambra lasa teo 2024 ny fampianarana teo anivon'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa. Eo amin'ny resaka asa sosialy dia nantanteraka fizarana arovava izy ireo tamin'ny fotoanan'ireny fiboana sy ny amenaram-pahasalamana ireny. Ankoatr'izay izay hevitra lehibe nampitainy avy amin'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa dia tsy mandry alina izy ireo ankehitriny amin'ny fiomanana sy ny fanomanana sady ary amin'ny fandraisana ny Zaikabe 2024 izay tanterahan'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa zany mandray an'izany ary dia efa miomana tanteraka ny amin'izany izy ireo. Ary eo am-piomanana ihany koa ny fametrahana an'ireo antenimera isa-paritra. Satria moa zany raha ny ao amin'ny faritany Fimpimany Fianaratsoa ao anatin'ny faritra 5 miadidy faritra 5 ny faritany Fimpimany Fianaratsoa, Iorombe, Vatovavy, Fitovinany, ny Matsiatrambony, ny Amoronmany ary ny Atsimo Atsinanana. Dia ny roa amin'ireo 5 ireo ihany no mbola misy antenimera foibe hatreto dia ny faritra Matsiatrambony sy ny faritra Vatovavy, Fitovinany.
faritra telo zany dia eo andalam-panatanterahana zareo rehefa nisy fotoana izay efa nionana sy nandehana tamin'ireo faritra ireo saingy tratran'izay amin'ny anara-pahasalamana iny moa zany dia tsy afaka nanohy an'izay zareo fa efa andalana manatanteraka an'izany. Ka dia amin'ny ankapobeny dia izay ny tatitra avy any amin'ny faritany Fimpima Fianarantsoa. Amarana eto amin'ny faritany Fimpima Madagasikara zany tsika dia ny avy amin'ny faritany Antananarivo. Manaraka Facebook izy fa miditra mivantana amintsika ny telefona ny filohamparintany Fimpima Antananarivo izao. Menanao dia matoa filoha ny fitenenana. Farmiarabatsika rehetra tiantsika ny antenimera fode ankehitriny dia faly miarabatsiko antony rehetra dia somary mitenena mafimafy kely dia matoa filoha, mafimafy kely ianao. Ny faritany Fimpima Antananarivo moa zany araky ny atikasa farany fivoriana farany natao tany Toliary dia nanohy ny mpandaharam-potoanan'ny taona 2024 iny dia niatrika ny taona 2024 teo dia famoahana mpianatra moa no natao farany talohana mianana tany dia avy eo fialan-tsasatra dia tao aorianan'izay moa zany nanaovana ny fanikafana ny taom-pianarana tao amin'ny efitrano malalaky ny sekoly Sainte Famille Mahamasina. Iny ty taona 2024 moa zany taona ankalazana ny 20 taona ny faritany izay nanirina hoe anaovana hetsika lehibe ho antsika amin'anana. Nefa noho n'izao zava-misy izao moa zany dia ampahany kely tamin'izany ny tanteraka dia nanokafana izany fankalazana 20 taona zany tamin'ny 20 volana Desambra fitaovana fangatahana-Andriamanitra ho an'ny tompiasana sy ny fankalazana 20 taona zany ny 20 Desambra teo amin'ny akara teo Tavoahangy. Dia tahaka amin'ny fanao mahazatra moa zany ny faritany Fimpima Antananarivo dia manao fampiarabana tratran'ny taona. Dia tamin'ny 20 volana Janoary zany ny tao aorianan'ny fiarahana namboly hazo iraisana tamin'ny Fohibe dia tao amin'ny efitrano malalaka ny Lebaviatanarena zany anaterahana zany. Tao fanao isan-taona moa zany dia ao no hiara-manana tratran'ny taonan'ny filoha Fimpima maneran-tany, ny filohan'ny Mpanjara sy ny ary nampiavaka azy tamin'ny taona ity zany dia no le fankalazana dia natomboka ihany koa ilay hoe sarabana anatin'ny renal satria Fohibe efa nampianatra sy natarika an'iny zany tamin'ny herintaona dia izany faritany Antananarivo izay hoe fiarabana ny renal izay zany noho ny fahatratrarana ny taona mahazoa ray aman-dreny azy ireo. Dia ny fandaharam-potoana rehetra moa zany toy hatrany tamin'ny hoe isaky ny volana Febroary dia misy ny hoe fampianarana iombonana fa taona Antananarivo hatramin'izay zany hoe fampianarana iombonana dia ny tantaran'ny Fimpima moa zany izay noentin'ireo Ramatoavoloha niaraka tamin'ny renal nalo tsika zany mamaraparantsika dia matoa filoha mamaraparantsika tao amin'ny efitrano malalaka avy eo mamaraparana dia matoa filoha mamaraparana ny fivorim-be faritany zany no hetsika farany natao faritany Fimpima Antananarivo tao alohan'izao aretina izao zany dia fivorim-be 20 volana marsa zany izay nandraisana mpitiambana sy nisina mpitiambana tasina lamba. Ny tapa-kevitra farany moa zany no hoe hotohizana arak'izay fotoana mampety azy ary ho tanterahana amin'izay fotoana mampety azy ny fandaharam-potoana rehetra ho azy. Dia izay zany makasitraka Andriamatoa filoha faritany Fimpima Antananarivo nateraka an'izay tatitra izay. Izay no tatitra avy eto Madagasikara dia toizatsika avy hatrany amin'ny tatitra ivelan'ny nosy. Raha ao ny avy any Allemagne avy hatrany dia mandroso ianareo. Manantitra ny arahaba ho antsika rehetra rehefa miona amin'ny mpikambana amin'ny antenimera Fohibe an'ny Fimpima. Ny tenako izany no filohan'ny sampana Fimpima Allemagne raha ny zavatra azo lazaina hatreto dia misy eo amin'ny 12 ny mpikambana mavitrika eto aminay. Ny andian'ny mianatra farany nanomboka ny
volana novambra 2024 ny farana ny aprila farany teo. Tsy afaka namita ny fanadinana nefa fa vita hatramin'ny farany ihany ny taom-pianarana. Dia miandry ny andiany manaraka amin'ny herintaona miaraka manao fanadinana amin'ny mpiofana amin'ny taom-pianarana manaraka. Nefa kosa dia efa niraisina avy hatrany ho anisan'ny mpitakalo. Ny mpikambana mantsy dia manao takalo indray mandeha isam-bolana, manalama vava sy misy ampandroa, misy fanalamana vava dia misy firesahana momba ny fomba amam-panao malagasy. Dia iraisinay miaraka amin'ny avy hatrany ireo niofana tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Mahafaly, mahavelom-bolo dia na mbola tanora daholo izany ankabeazan'ny mpikambana eto amin'ny sampana Alemana. Indraindray matoritory, izay no mba tena ezaka be ataoko izany hoe manentanentana hatrany ireo tanora mpikambana eto aminay. Etsy andaniny kosa ny ankabeazany miasa, sady mianatra ny miasa amin'ireny toeram-pitsaboana ireny dia hatramin'ny isiany aretina Covid io dia tena tsy manam-potoana firy satria manenjika miasa matetika noho ny fotoana tokony hiasana ara-dalàna izany dia manjary tsy manam-potoana firy andraisana anjara mitakalo sy ny rehetra. Na faly anefa dia na afaka na miaraka kosa ohatra no nanatanteraka ny seho ho amin'ny herinandro kabary dia naneho ny fahavononany avokoa ny mpikambana ka tena faly indrindra. Ny andrin-kasa mbola ho ataonay izany dia ny manentana indrindra ny malagasy eto Alemana mba hianatra kabary satria mbola vitsivitsy izay hatreto aloha. Dia mifanaraka amin'ny fahavalaazan'ny talian'ny fampianarana aty ivelany nosy mba te handray anjara ny fampianarana teny malagasy koa izahay satria mety ho sakana ho an'ny ankabeazan'ny olona koa ahoana ny ianaran'ny kabary nefa ny teny malagasy rehefa somary adinodininy. Dia izay izany no mba tianay ho hatrehana amin'ity. Dia ny fahatelo dia ny fifandraisana amin'ny solon'ny andrim-panjakana eto an-toerana. Efa nakabahana ihany izay, efa nandefa hafatra ihany fa tsy mbola nahazo valo-mahafa-po. Izay tompoko no mba atrikasa ho hatrehanay ato amin'ity taona manaraka ity izany, taona 2024, 2024 mahafaly dia efa manana olona 5 izay izao manomboka ny fampianarana amin'ny oktobra araka ny lazain'ny ramatoa filoha teo dia ny 20 oktobra no nividiana hanombohana ny taom-pianarana manaraka. Sitraka ramatoa filoha ny amin'izay tatitra izay mahavy hatrany dia mitohy makany amin'ny Benelux. Menanareo fitenena tompoko. Indrindra na ny menteny ilay matotony septambra 2024 dia nanana mpikambana mavitrika 30 ny Fimpima Benelux. Ny nanomboka ny volana desambra 2024 dia 520 ny sisa ny mpikambana satria nisy 5 tsy maintsy voatery nandao ny Benelux noho ny adidy aman-draharaha. Ary ankehitriny dia 420 ny mpikambana satria nisy anankiray kosa izay mpikambana avy any Kanada tonga eto aminay, mpikambana efa hatramin'ny teo aloha. Ary nisy ny trapa oriana ny mpitahiry vola, namoy ny mpitahiry vola ny tenanay. Ny mpikambana Fimpima Benelux dia 420, ankehitriny ny mpikambana mavitrika izay hiampy 5 manomboka amin'ny volana septambra 2024 raha tanteraka somatsara ny famoahana azy ireo amin'ny volana novambra amin'ny 14 novambra 2024. Izay na mikasika ny antontanisa ankapobeny no azoko lazaina. Eo amin'ny raharaha fifandraisana dia sambany tamin'ity taona ity no natao ny fifampiarabana fahatrarana ny taona natao any tany Holandy ary natratra teo amin'ny mpikambana
valopolo mahery izany hetsika izany. Dia ny fanarahana koa saingy tsy tanteraka dia ny fiarahana mifankahalala bebe kokoa miaraka amin'ireo sakaizany ny mpikabary malagasy eto Benelux izay saika no tanterahina tamin'ny volana avrily faran'ny volana avrily 2022 kanefa noho ny sedra izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao dia tsy tanteraka izany fa kosa efa andalany ny fanao atrikasa isan-taona, fandaminana isan-taona izay atao any Grand Duché de Luxembourg. Tiana homariana kely moa matoa ireo firenena telo ireo izay lazaintsika ohatra hoe anatina sampana Benelux dia noho ny toerana tsy dia lavitra loatra, ny lavitra indrindra 200 kilometatra, 300 kilometatra izay dia mifanalavitra izany fa mety ho lavitra no Antananarivo tsy Mahajanga ihany kanefa firenena telo. Mikasika ny raharaha hafa dia nisy ny fifampitondrana ny famangina ara-pomba ofisialy ny lehibe ny mahasovoan'ny malagasy firenena malagasy tamin'ny volana janoary 2022 izay fomba fanao ny fikambanan'ny mpikambary malagasy eto Benelux izay marihana fa ny fifandraisana amin'ny mahasovoan'ny firenena malagasy dia tena matotra dia matotra tokoa ary toy ny vary sy rano ny fikambanan'ny mpikambary malagasy Benelux sy ny mahasovoan'ny firenena malagasy aty Benelux. Ny hoavy manana fikasana ny anasa sy anao lohabary andasy ny fikambanan'ny mpikambary malagasy amin'ny anasana olona manana traikefa amin'ny soatoavina malagasy ka anasana ny malagasy sy ny sakaiza rehetra eto Benelux anadiady lohahevitra sy fanakalo lohahevitra iray. Izany no toro asa sosokevitra izay ho atao manomboka amin'ny 20/2022 ary ankoatr'izay koa dia manana ny fikasana ny fikambanan'ny mpikambary malagasy ny ampianatra teny malagasy ny namana izay liana amin'ny fianarana teny malagasy. Izay angamba no azoko fitiana fa efa niotra 2 minitra ny azoko lazaina. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko. Avy hatrany dia metsika ny avy any Kanada indray ny fantanterana ny tatitra. Maheno ve? Maheno? Maheno tsara tompoko. Misaotra tompoko. Manolotra ny abanareo ny tenanay moa dia lavitra fa ny famaisakina dia ampitaina amin'ny tambazotra ity aminareo any ny firenena samy hafa any. Ny azo lazaina amin'ny tatitra avy eto amin'ny FIPIMA Canada dia ny fampianarana fa io no nifatoanay tamin'ny atrikasa tamin'ity taona ity. Nisy fotoana vitsivitsy moa mbola tsy nisy io fampianarana io fa tamin'ity izy vao naverina indray ary nahazoana mpianatra maro tokoa raha oharina amin'ny efa tamin'ny taona lasa. 5 ny mpianatra nisovatra navana tany am-boalohany ary 20 no nitody hatramin'ny farany. Ny fanadinana moa dia ho tontosaina amin'ny 5 septambra ho avy izao. Ary ny fanomanana an'io no tena asa lehibe atrikasa lehibe iandraketanay amin'izao fotoana izao. Ny manaraka dia ny zava-bita ary dingana lehibe tokoa satria naverina indray zany vita ny famerenana ny tranokala FIPIMA Canada. Andalan'ny fanatsarana trano moa ny tranokala satria volana vitsivitsy izay no nametrahana azy araka ny fiteny hoe aleo mahalasa toy izay matavy alinandro ka toetrano ny fanatsarana ny tranokala io izay azonareo atsidihana moa izany mino fa efa ao anatin'ny tranokalan'ny maneran-tany ny roy momba an'izany. Nisy koa ny fanatanterahana ny ladinika natao tamin'ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy ny fankalazana ny famerenana ny fahaleovantena tamin'ny 20 Jona 2022 izay nandraisan'ny anjaran'ny ramatoa filoha maneran-tany sy andriamatoa Abel Andriamalala izay averina indray ny fankasitrahana ho azy ireo tamin'izany fandraisana anjara izany.
Ankoatran'izay dia nisy ny fifampiarabana ny taom-baovao tamin'ny 2024 izay natao tamin'ny volana janoary teo, izay nandraisan'ny mpikambana teto Kanada. Kanada moa dia misy toerana anaky 4 amin'izao fotoana izao, dia ny Ottawa, Québec, Montréal dia Drummondville, izay misy alanelana lavidavitra tokoa izao satria mahatratra amin'ny adiny 5 ny raha mandray fiarakodia ny elanelany. Izay ny azo lazaina tompoko fa dia makasitraka indray na me fitenenana. Sora tompoko. Masira tompoko toizantsika avy hatrany amin'ny faritany fimpima Frantsa. Fanomeravantsika rehetra fikamana ato amin'ny anteny Merafebe tompoko. Ny nanamarika ny teonte zao ny faritany fimpima Frantsa dia ny fankalazana ny 10 taonany. Izany dia nanomboka hoe nitselitsika ny vina lehibe izy nanomboka tamin'ny volana Jona. Tamin'izany ohatra hoe naovana faninanana ny hoe teny faneva, ny teny faneva moa dia hoe asandatro ny teniko isondrotany taniko. Tamin'izany koa nanaovana ny hoe faninanana momba ny faneva izay efa mety renareo ihany le izy, dia nataonay hoe amin'ny aran'ny horonan-tsary izay misy hoe fampisehoana an'ireo nandraisan'ireo sampana 12 zany eto amin'ny faritany Frantsa anjara. Fa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 10 taona dia nataonay tany amin'ny Atsikasa izay tany akaikin'ny Lyon tany 29 sy 29 septambra. Tamin'izay zany ny tena fanomanana azy sy fandiniana ireo asa samihafa mipetraka. Dia raha eo amin'ilay dia teo zany dia mandohy hatrany ny asa dia efa manomboka koa ny fanenganan'ny fampianarana. Dia tamin'ny hoe fandraisana anjara amin'ny fambolea-kazo izay ny eritreritro hoe mbola eny amin'ny Tour Eiffel fa tsy nety ilay izy. Dia io moa zany dia nandray anjara niaraka tamin'ny tsika tany an-tanindrazana tamin'ny Moramanga iny tamin'ny hoe volana janoary. Dia ny zavatra marihana koa nisy efa nanomboka tonga ny amin'ny coronavirus ny Covid-19 dia nisy hetsika lehibe izay tamin'ity moa zany ny fimpima Frantsa dia anisan'izay mpikambana ao anatin'izay mpikarakara ny RNS dia ny hetsika lehibe natao tamin'ity dia hoe malagasy mifankahery, izany hoe fihaonana Zoom ohatran'izao antsika sao fa tena maneran-tany eran'izao tontolo izao mihitsy ilay izy. Aman-jato Antananarivo no nandray anjara tao. Dia nanao ny fanokafana an'io malagasy mifankahery io ny filoha maneran-tany tamin'ny kabary hoe fanentanana ny olona zany hiady amin'ny valanaretina. Dia nisy koa moa zany ny fandraisana anjara ny kabary amin'ny teny frantsay ny faritany Frantsa. Fa dia isaorana manokana koa ireo izay tsika namaly ny antso nandray anjara tamin'ilay izy, izany hoe nandray anjara tamin'izany ny filohan'ny sampana Benelux, Allemagne, Norvezy, Mahajanga, Fianaratsoa, dia izay Mahajanga moa efa voateniko teo. Dia manaraka izany tena hoe azo marihana koa dia zao hoe tamin'ilay fankalazana ny 10 taona nisy fanamby izay nataonay tamin'ity. Dia hoe ahoana hoe manao raha hanafatra mpanakanto malagasy, izany hoe Eriky Manana sy ny Feogasy avy any Madagasikara tsika, izay teo hoe entina mitety tany eto Frantsa ny fankalazana izao fankalazana ny 10 taona izao. Dia natsoina tokoa nafarana tokoa izy. Tonga teto zany niaraka nitety tany nanomboka volana septambra sy oktobra, nandeha tany Toulouse, Rennes, Avignon, Bordeaux, Rouen, Lyon. Ireo mpanakanto ireo ary ny sampana finima teo toerana mitambatambatra moa mikarakara azy, ary azo lazaina efa tena naomby tanteraka ilay izy ary tena hipokipoka daholo mihitsy ny trano izay rehefa natao, ary tena izay aza ohatrany hoe miala tsiny satria tsy betsaka ny tsy tafiditra noho ny hoe toerana voafetra. Ny zavatra azo lazaina farangama dia hoe amin'ny hetsika lehibe natao dia araka ny fantatritsika moa hoe fotoan-dehibe ho an'ny firenena malagasy tamin'ity, satria hoe nisy ny 10 taona ny firenenan'ny fahaleovantena dia nisy koa ny ray volana teny malagasy, ka dia tena nanao hetsika koa zany ny fimpima Frantsa ho fanamarinana an'ireo fotoan-dehibe anankiroa ireo. Fa io moa dia hetsika amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook no natao, dia natao tamin'ny 7 Jona. Dia io moa dia nisy ny fandraisana anjara ny sampana 12 rehetra efa nisy nandeha tamin'ny Facebook, ary hoan'ireo izay tsy nahita dia mpanaovana ny YouTube izay, ary raha tsy misy ny sampana dia hivoaka amin'ny faran'ny volana izao ilay izy. Ny teny farany ataoko dia tena
fantatsika moa fa nanamarika ny fotoana iny koa dia tia vanana repondoza hoe Covid-19 coronavirus ity. Zay aloha dia tena vomafy ihany tamin'io resaka io satria raha teo amin'ny fanomanana ny fankalazana ny 10 taona tena vonona tanteraka hoe atao tamin'ny voalohany sy faharoan'ny volana Mey izy fa vonona daholo ny lafiny rehetra ary eo dia isaorana be dia be anareo izay mpikambana hoe mpiandraikitra avy any amin'ny faritany samihafa nisy avy any Madagasikara hoe ho avy akalaza kanefa moa tsy azona atao izy noho ny valararetiny. Efa niomana koa hoe ho afindra amin'ny 20 Novambra izy eo moa ny fandanjalanjan'ny Maraparantsika tompoko. Paranitsy dia hoe ahemitra izy amin'ny tsy azona atao zao fa dia hoe ahemitra amin'ny 5 volana Mey amin'ny herintaona fa dia mbola anasana antsika rehetra. Zay ihany no teny ty fa dia makasitraka antsika rehetra. Rarina Andriamatofilo, mandroso manaraka ny avy eo amin'ny nosy La Réunion. Misaotra tompoko nanome fitenenana manantitra ny araha-batsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Toy izao ny tatitra fohy mikasika ny sampana La Réunion. Tontosa soamantsara ny famoahana ny andivo voalohany teto La Réunion ny 9 Martsa 2024. Voatsangana ihany koa ny birao mandrafitra ny sampana ka manatanteraka ny fivoriana ara-potoana. Ary misy koa ny fotoana iaraha-mandinika sy mamaky ny bokovona mampiray. Nanome voninahitra ny lanonam-pamoahana tany amin'ny nosy Ravavy nosy Maurice ny sampana tamin'ny volana Avrila 2024. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fampianarana kabary andiany faharoa tamin'ny volana Oktobra 2022. Nitsahatra ny fampianarana tamin'ny volana Marsa noho ny zava-misy raha-malala ary tohizana amin'ny alalan'ny serasera-pifandraisana izany fifanan'izany ato. Ny andivo voalohany moa dia manaraka ny takalo dinika morofatana karakarain'ny foibe. Nisokatra tsy ho ela ihany koa ny tany-ketsa ato. Nanatanteraka fambolekazo ny arahana tamin'ny foibe tany Analameva ny volana Janoary ihany koa ny sampana La Réunion. Eo amin'ny lafiny latsakemboka isan-taona ho an'ny foibe dia efa nahavita ny anjarany ny taona 2024 ny mpikambana ary andefa tsy ho ela ny latsakemboka 2024 ihany koa. Farany ny famoahana ny andivo faharoa sy ny fisaloran-damba ny andivo voalohany dia kasaina atao ny 15 ny volana Desambra 2022. Dia izay no azona tolotra ko dia marary soatsika rehetra. Siraka indrindra tompoko. Ny avy eo amin'ny nosy Maurice moa dia efa nahatonga tatitra an-tsoratra aty amin'ny foibe izy ireo ary maneho ny fialantsiny eto amintsika noho ny tsy fahafahan'izy ireo miaraka amin'ny fanatrika antsika amin'izao fivoriana izao. Dia toizantsika avy hatrany any avy any Norvezy zany. Tsotra indrindra Tonina nomeny teny. Izao moa dia mbola mitondra teny ny filoha sampana avy aty Norveziana ka dia ho vakiko angamba ho lazaiko eto izay azo ambara sy teny izay nampitondran'ny ahy. Fisaorana no atolotra anareo rehetra izay tonga namafy aja sy nametry sy voninahitra ny hetsika ny karakarainay taty Norvezy izay natao tao Bergen ny 9 Mey ka hatramin'ny 12 Mey 2024. Tsy nataonareo toy ny antso anefitra ka ako no namaly. Tsy fola tanana, nanondro, na fotsorora ny teny izahay fa tonga ianareo tsy nisy kely na sesiky ny tahotra na lehibe na sesiky ny enatra fa tonga nanisiky ny fitiavana. Mpikambana maro avy any Frantsa sy Benelux ary sakaizan'ny fimpima avy any Alemana ary tsy azo adinoina ireo avy any Madagasikara. Anisan'izany filoha maneran-tany Ramatoa Lanitra Andriambovonjy tonga nanotrona izany koa ireo birao foibe aty ivelan'ny nosy. Tsy adino ny filoha faritra Frantsa Andriamatoa Dera Rahamandray Vonina sy ny filohan'ny sampana Belzika Andriamatoa Hery Rasoamanana. Nafiaja sy nanome voninahitra izany koa ny konsuly Madagasikara teto Norvezy.
Ny 17 volana May 2024 dia fanatanterahana fanadinana izay nitotosain'ny mpanadina Andriamatoa Tafika, Talen'ny fampianarana Kotomavo zany sy Andriamatoa Clément Rabarsofo ary ny filoha Dera Ramandray Vonona. Io 17 May io moa no fetim-pirenen'ny Norvezy ka dia nandray anjara tamin'ny anjara feno ny fimpima nanao matso ireo mpikambana tamin'izany. Ny 18 May no famoahana ny mpianatra andiany faha-efatra dia ny tondra ny anarana hoe Tsiresy. Izany dia nanomboka ny volana Septambra zareo tamin'ny fampianarana ary ny farana ny volana Avril. Dia ny talehan'ny fampianarana ihany moa zany no tonga sy nampianatra azy ireo. Dia ny taom-pianarana 2024 ary 2025 dia ny andiany fahadimy izay efa nolazaina fa misy anankiroa mpianatra tao ary tsy afaka nanao ny fanadinana zareo noho ny antony ity izay miseho maneran-tany ity. Ka dia mbola tsy fantatra hoe roviana ny daty ny fanadinana sy ny amohanan'izy ireo. Ny mpikambana eto a Norvezy dia misy 20 ary mafitrika daholo ny mpikambana. Dia tamin'ity taona 24 ity tamin'ny volana Janoary dia nanao fiarabanana ny taona izahay. Dia izay angamba ny azoko lazaina sy ambara tompoko amin'ny tatitra avy Norvezy. Mamarana tatitra isika avy amin'ny alalan'ny avy any Suisse. Menanareo fitenenana tompoko. Io dia faly miarabantsika rehetra manatrika izao fotoana izao indrindra fa ny anteny mera maefa amin'ity raharaha manga ny resaka fikambariana ity. Amin'ny fohy be moa izany no tiana ho lazaina. Raha ny tatitra avy aty Suisse tompoko dia tahaka ny firenena rehetra ihany zany ankehitriny eo anivon'ity Covid-19 ity dia manano sarotra ny raharaha. Tatitra tsotsotra no atao amintsika zany tamin'ny fiandohan'ny taona dia nisy ny fionana tamin'ny Maso Ivo izay anisin'ny solotenan'ny mpiandraikitra raha izay mahatapaka aty aminay Suisse zany niona tamin'ny fikambanam-pikambary malagasy. Dia nisy ny fifandraisana moa zany satria nizaniza mitondra eo dia tsy maintsy ahitana irika ihany amin'ny fiaraha-miasa. Nisy mpianatra anankitelo navoaka tamin'ity, 3 lahy, ary efa vita soamantsara tamin'ny 4 Jolay ny fanadinan'izy ireo ary afaka soamantsara. Mikasa ny hanao lanonam-pamoahana ihany izahay amin'ny 7 volana Novambra zany fa mbola arakaraky ny fandrosoan'ny havalana aretina moa zany no mahatanteraka an'izy io na tsy mahatanteraka ihany koa ary mbola atao teny iarana miaraka amin'ny any amin'ny fohy be moa zany no anatanterana an'izy io raha ho avy ihany na atao miandry amin'ny ataona ihany koa mbola mety azo finafaina ihany koa zany fa tongotra mbiandakana ihany koa moa izy tika arakaraka raha toka misokatra ny fivorian'ny olona zany hoe azo atao dia mety ho tanterahana ihany zany ny lanonam-pamoahana ireo mpianatra telo na vita fanadinana tamin'ity taona ity. Ary isy ihany koa mpikambana 7 izay navoaka tamin'ny herintaona ho tafindamba. Eo anelanelan'izay dia nisy ihany koa ny asa ara-tsosialy zany nanomezana tany Madagasikara arovava mitetina eo amin'ny 100 euro eo zany ny avavana alefan'ny fikambanana Suisse faritany Suisse hanohanana an'ireo be antitra moa zany no nilasana azy tamin'izay fotoana izay dia ao anatin'izay ihany koa. Ny akoatr'izay dia araky nambarana teny am-piandohana fa eo anelanelany zany amin'izao fotoana izao amin'ity Covid ity, io zany no anisan'ny ohatrany hoe nanajanona ny asa rehetra izay tokony natao kanefa moa iaraha manapaka daholo ny zavatra rehetrarehetra ka dia mbola miandry torohevitra avy any fohy be ihany koa zany izahay amin'ny hoe tokony hanatanterahana
ny lanonam-pamoahana amin'ny fahafitony volana Novambra na tsy fa mbola misy fotoana ihany. Ny vaovao tsara moa zany dia raha ny tokony ho izy amin'ny manomboka amin'ny volana Oktobra aty aminay Suisse dia efa mahazo mivory mihoatra ny 1000 olona zany noho izany tokony ho tanterahana ihany ny lanonam-pamoahana aty. Ary ny tena zava-dehibe dia ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny fikambanana zany dia ny fahafolo taonan'ny faritany Suisse izay tokony ho ankalazaina mitalakotrokotroka ihany koa izay anasanantsika rehetra fa mbola ho avy ny doka. Salasala amin'izay aloha zany no azo tantaraina amintsika raha ohatra atao mpangotokana ihany ny mahakasika ny faritany Suisse. Mankasitraka indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko. Misaotra antsika rehetra izay nanita maso eto na ny any amin'ny Facebook naharitra hatramin'ny farany an'izay tatitra izay. Izay ny tatitra na ny avy eto Madagasikara na ny ivelan'ny nosy. Ny zana moa nanao ny tatitra avy amin'ny isan'ny partance isan-tsampana tamin'ny Abidi. Dia izay no nahatonga an'iny hoe izay zany filarantsika teo so mantsy misy mety anontany tena hoe ahoana n'izay ny farany na izay ny voalohany na izay ny voalohany na izay ny farany fa ny zana natao araka ny Abidi fa matoa nisy voadigana moa zany dia izy ilay tsy fahavonona teo anelanelany teo. Mankasitraka mankatelina tompoko iroso amin'ny tatitry ny fohy be isika. Tsy avy hatrany hoe hiditra tsirairay ny isan-tsokajy natao amin'ny fohy be fa avy hatrany dia raha matofoloha manao ny tatitra avy amin'ny fohy be. Saotra n'Andriamatoto ny nanome ny teny toy izao zany ny tatitra eto anivon'ny fohy be. Nisy ny tetikasa izay nitapahantsika tany Toliara dia nanatanteraka moa izahay raha ny marina nolazaina. Nisy ny fambolekazo izay natao tamin'ny fotoanan'ny mpahavaratra zany. Nisy ihany koa ny fiofanana niarahana tamin'ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana. Efa vita moa ny fiofanana voamay ny ONE fa mbola nisy somatsara zany ny fiaraha-miasa tamin'ny FIPIMA ary saika mbola hitohy lavidavitra kokoa fa nisy ny loziny. Dia tao anatin'izany moa ny lohahevitrintsika dia ny hoe FIPIMA miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Izay atao hoe tsy ampiray minitra dia tatitra izay fa raha te hahita ny tsipiriany isika dia hitantsika ny anatin'ny Facebook FIPIMA. Mahazo tokoa mitsidika ny tranokala FIPIMA fa misy tatitra arahana sary mahakasika izay fambolekazo izay. Teo ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny faritany maro ny fanotronana azy ireny talohany amehana ara-pahasalamana zany tamin'ny volana janoary zany dia mbola navita ny tety faritany maro izay teto anivon'ny fohy be izay nanentana hatrany sy nampahery ireo faritany mila mpahirezana moa zany ary eo ihany koa ny faritany atao hoe efa tena matanjaka dia teo ny fanotronana azy ireny. Ny ray volan'ny teny malagasy dia totosa somatsara ihany koa nataontsika tamin'ny fahaenina ny volana jona moa zany ny fanokafana an'izany na dia efa tao anatin'ny andro sarotra izay isika dia soa fa nisy ny teknôlôjia vaovao dia totosa somatsara izany fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy izany. Teo amin'ny lafiny serasera dia fanatsarana ny tranokalan'ny FIPIMA. Ny Facebook ihany koa moa zany ny azahoantsika rehetra mifandray. Anisany hoe ny navaozina sy nahatsaraina ny tany saiko fa ireo efa fanao mahazatra kosa dia mbola nitohy hatrany zany tahaka ny efa natao hatramin'izay. Eo amin'ny sehitry ny fampianarana na dia efa nisy ary ny atrikasan'ny fampianarana teo dia anteriko kely ireo zava-baovao. Anisany zava-baovao tamin'izany moa zany ny famerenana iombonana izay nataon'ny FIPIMA fohy be. Taridalana ihany nataonay fa ny fanindriana zany hoe mba hanohy ny faritany avy eo satria andrana ihany zany mety ve tsy tojony tsy azo anoharana isika dia nanatanteraka izay famerenana iombonana izay. Ny fanampiana ny faritany teo amin'ny lafin'ny fampianarana izay mila mpampianatra ary nanomboana ny takalo dinika morom-patana.
Zay zany no vita tamin'ny tetikasa izay nitapahantsika. Nisy kosa ny tsy vita. Ny tsy vita dia ny sahobon'ny pikabary izay tokony natao tamin'ny 4 ny volana Jolay. Tsisy azo natao noho ny antony raha mahita tsy azo atao ny namory olona dia tsy vita ny sahobon'ny pikabary. Nisy indray kosa natao nefa tsy tao anatin'ny tetikasantsika dia ny fanampiana tamin'ny fiarovana ny fianahan'ny valanaretina zany Covid-19. Ny birao foibe zany nanapa-kevitra teo fa tsy ny antenimera foibe dia niainga teo anivon'ny birao foibe nanao fititsim-bahetra izay nanao tsipaipaika hoe hanolotra arovava ireo zokiolona ny Andohany dia noho ny avy eo betsaka ilay arovava azo zany satria tena samy nanefa ampitiavana izany avokoa ary indrindra kasitrahanay manokana ankoatra ny birao foibe dia nisy ireo sakaizan'ny FIPIMA zany izay nanampy nisy mpikambana, nisy sehatra mihitsy toy ny hoe faritany efa voalaza teo dia akasitrahana ihany koa izy ireny. Lasa nahatratra 700 ny arovava voazara ka ireo mpikambana atao hoe tsy nanana izany ny sakaizam-pikambanana dia nahazo avokoa zany. Mitetina 5 alina sy 1 hetsy sy 3 tapitrisa ny arovava izay nizaraina tamin'izany zany ny vola voangona zany io. Zay zany tsy tao anatin'ny tetikasantsika fa nataonay birao foibe. Eo ihany koa ny herinandron'ny kabary dia ny raha antsika nahita tsy laza betsaka ny amin'izay fa ao anatin'ny Facebook ao hatreto ary ao anatin'ny tranokala ihany koa izay efa voarakitra ho hitantsika tsy ho ela izay mbola tsy ao mahakasika an'izay herinandron'ny kabary izao fa dia totosantsika soamantsara ao ny mihoatra noho ny eritreretina teo amin'ny fanentanana samihafa. Manasa antsika izay mbola tsy nahita an'izany mba hijery hiverina kely tany amin'ny fanokafana tamin'ny lahady teo ary mbola manasa antsika ampitiavana rehefa avy eo hamarana ny herinandron'ny kabary amin'ny 7 sasany moa zany ny fotoana. Dia izay zany no tatitra avy aty amin'ny foibe. Toy ny mahazatra moa dia misy ihany koa ny tatitry ny vola. Ny tatitry ny vola indray teo am-pelantanana izy ity moa zany dia 30 Jona ka hatramin'ny 2 Jolay, 30 Jona 24 ka hatramin'ny 2 Jolay 2024. Marihana fa ny vola eto anivon'ny FIPIMA foibe dia misy ireo mpandini-bola izay nifiditsika ary efa voamarina ireto vola ireto hatramin'ny 30 Jona no amarin'izy mirahalahy zany. 3,700 sy 4,4 alina sy 4 tapitrisa ny teo am-pelantanana tamin'ny 30 Jona. Dia ny vola niditra 700 sy 5,000 sy 7 alina sy 4 hetsy sy 2,30 tapitrisa. Marihana moa fa mbola nisy ny alin'ny pikabary tamin'ny fotoana io dia tamin'ny alin'ny pikabary moa maromaro ny vola azo zany dia izay nahatonga an'io mitentina 3,700 sy 4,7 alina sy 3 hetsy sy 3,30 tapitrisa ny fitambarana zany ny vola niditra nandritry ny fotoana. Asa famokarana ireo latsakemboka alin'ny pikabary. Ny vola mivoaka kosa asa famokarana hofatrano fandaharana amin'ny haino aman-jery tambokarama mpandraharaha manana mpandraharaha tokana moa ny eto anivon'ny foibe zany. Ny fifandraisana dia ny alin'ny pikabary ihany koa zany tamin'io dia ny vola mivoaka 700 sy 700 sy 5,000 sy 4 alina sy 4 hetsy sy 3,30 tapitrisa. Ny ambiny zany ny 30 Jona 3,700 sy 700 sy 2,000 sy 1 alina sy 1 hetsy. Zay zany ny ambom-bolantsika tamin'ny 30 Jona lasa teo. Ny latsakemboka raha nao tahakely tamin'ny 12,000 sy 2,000 sika 7,700 sy 200 sy 2,000 no nandoa latsakemboka 2,000 mahery zany. Herintaona taty aoriana 7,000 sy 2,000 atsasany 2,20 sy 200 sy 1,000. Telo taona taty aoriana 20 sy 2,000 5,20 sy 200. Zay zany latsakemboka voaray teto anivon'ny foibe tamin'ity taona ity. Tena trapa sahiranana tanteraka zany isika amin'izao fotoana izao. Raha miresaka moa foibe dia isika rehetra izay tsy birao foibe akory fa ny foibe zany eto. Izay misy ny teti-bola tokony atao satria
ny sahobon'ny pikabary tokony natao tamin'ny 4 Jolay, io ny fidiram-bola lehibe atsika toy ny aliny pikabary isan-taona izay mihoatra ny 20 tapitrisa no azo mitety-bola ao mihodina ao anatin'izany dia tsy nisy noho ny zava-misy ny raha nahita. Hany ka raha etsy hoy aho teo maherikely tamin'ny volana Jona, tsy ampy karama ampandraraha akory izany, tsy ampy hofatrantsika akory izany. Tsy bola voaloha zany ny hofatrantsika zao eo anivony atsika menakavy moa zany ny hofatrano tsy mbola voaloha zany. Ny karama ampandraraha koa dia tsy voaloha zany fa nanomboka tamin'ny volana Jona, fa ny birao foibe kosa zany no nanao tsipaipaika ary nisy ihany koa ny atao hoe vola fiandry. Avahako tsara aloha hoe birao foibe sy ny foibe fimpima. Ny birao foibe zany ohatranareo sehatra ihany hoe faritany sampana mba manao fitadiavam-bola eny izay tsindraindray mba hanampiana ny fidiram-bola amin'ny foibe amin'ny asa sahaniny eto anivon'ny fimpima ihany ka tsy tafiditra atao anatin'ny teti-bola indrindra zany. Dia nisy ny hetsika izay nataony birao foibe dia ireny zany namonjena aloha ny karama ampandraraha tamin'ny volana Jona. Ny volana Jolay mbola tsy vita. Volana Aogositra moa zany efa ho avy indray ty ny faran'ny volana. Sahirana mafy zany ny eto anivon'ny foibe fimpima ary raha ny volany resahana dia tsisy ninina vitantsika. Matototoso izao herinandro mikabary izao dia mbola ampitiavana tanteraka ireo birao foibe ireo no mifanampy hatrany ao anatin'izany moa zany ny filomparitany izay mifanome tanana mahatotosa sy mahalavorary izao hetsika rehetra izao. Ary misy izao ny lalao natao hoe ny loka ho an'ity herinandro mikabary ity mba namporisihana ny olona satria tombony antsika rehetra ny fampahafantarana ny faritany tsirairay dia ankasitrahana izany ireo nanao tsipaipaika hatrany. Izay zany hoentina manatanteraka ny loka amin'ireny. Dia izay zany no tatitry ny vola eto anivon'ny foibe fimpima. Araka ny nambara moa raha misy ny manahirana antsika na tsy ekentsika amin'izay rehetra ny teny teo dia manoratra isika zany satria tsisy ny tsangatanana eto. Dia izay ary Andriamatoton'ny ny tatitra mbola manana fefakadiny isika. Ao anatin'izay fefakadiny izay no andiniantsika hanapahantsika ny tetikasa ho avy. Ary ao anatin'ny tetikasa moa zany ny fanomanana ny zakabe ka hifampizarana zany izay fefakadiny izay ahoana ny fandaminana Andriamatotony. Mankasitraka Ramatofilony amin'ny tatitra izay nitanterahana araka izay nambarana Ramatofilony dia manana 12 minitra eo tsika ahafahantsika manohy ny fivoriana. Ka avy hatransika dia rosa amin'ireo tetikasa izay tanterahana amin'ny ho avy zany ka izay tena fanomanana anisan'ny fanomanana lehibe ny fanomanantsika ny amin'ny zakabe 2024. Dia meko avy hatrany ny filohan'ny voamera manomana zakabe zany ny fitenenana ny amin'ny lafiny izay metsika eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 minitra eo izy mba ahafahany mampita izay tsara olazaina ny mahakasika an'izay ahafahantsika mikajy ny ora ihany koa menanao Andriamatofilohan'ny VMZ ny fitenenana. Manantitra ny arahaba amintsika rehetra toko dia mangataka kely eo amin'ny teknisianina andefa an'ilay PowerPoint mba hanafaingana azy. Zao zany dia hoe fanomanana ny zakabe 5 amin'ny 2024 izay atao an'ny Fianaratsoa. Izay moa tsy miara-mipetraka ato akory izay fizany an-tranony za aty dia sagagina nareo raha ohatra hoe misy elanelany kely. Ka inona moa no atao hoe zakabe? Ny zakabe dia voafaritra ato anatin'ilay tety ilay hoe voana mampiray izay efa mino fananantsika rehetra. Misoratra mazava zany ato anatin'ny lohateny 2/5/2020 ny atao hoe zakabe dia fivorian'ny mpikambana rehetra atao isaky ny 4 taona. Ny zakabe 5 zao atao zao an'ny Fianaratsoa. Inona no andraikitra ny zakabe? Mamaritra ny sorodarana sy ny paikady ankapoben'ny fikambanana. Mankatoa ny fanitsihana endininy eo amin'ny satafototra ny fomba fiasa fampiarana azy. Mitatitra ny vaovao sy ny zava-misy manerana ny faritany rehetra. Dia mikendry izay hampisy ny firahalahina sy fihavanana ny samy mpikambana mankatoa ny tatitra ankapobeny momba fitantanana ny fikambanana. Tia ny zava-baovao tia mahakasika ny hoe fifidianana ny filoha maneran-tany.
araka ny fanapahan-kevitra ny Zakabe farany tany atao Atsiranana teo dia tsy atao any amin'ny Zakabe intsony ny fifidianana ny filomaneran-tany fa atao any anivon'ny faritany Fipima tsirairay avy. Eto zany ho an'ny latsabaty miafina no atao amin'izay amin'ny toeram-pifidianana ihany no azo atao. Fa dia mandritra ny Zakabe no atao ny fanosam-bato. Ary eto moa zany ho an'ny faritany ety ivelan'ny nosy dia toerana iray isam-pirenena ary atao amin'ny ora mitovy any toerana. Dia ny daty anaovana ny Zakabe, io dia tena miankina mihitsy amin'ny zava-misy ao amin'ny firenena. Io zany dia ny tena lehibe amin'izay ny daty ny fanadinam-panjakana. Io kosa aloha inona fa tsy hisy tony ty arety mandroso ty amin'izany. Fa tamin'ny Zakabe farany izao tamin'ny 2024 efa tapaka fa hoe volana Aogositra sady voaterina 7 Oktobra ilay izy satria niisaka koa ny fanadinam-panjakana. Eto izay nefa dia tsy manakana antsika hiroso amin'ny fanomanana dieny izao anefa izany. Ka eto zany dia azo haingana ohatrany hoe tsy maintsy hoe ny fiaingana hatramin'izay rehefa manao fotoana ohatran'izao tsika dia hoe ny herinandron'ny kabara izay manodidina ny hoe 10 Aogositra. Ka eto zany misy ny atao hoe vomiera VMZ dia vomiera bon appétit dia inafo moa zany ny andraikitsy ny VMZ dia mitady foto-drafitrasa sahaza ny Zakabe. Mamolavola ny teti-bola Zakabe fahadimy. Eto koa dia manangona ny sosokevitra fanovana sy fanatsarana ny vola mampiray. Izany hoe zany dia eto koa zany manao sosokevitra amin'ny fifidianana ny filomaneran-tany. Eto tena zava-dehibe io satria ilay fifidianana amin'ity zany no tena apetraka amin'io dia fifidianana anivontsika Fipima dia tenao fifidianana tsisy n'inona azo kianina mihitsy dia tokony atao filamatra hoe azo atao izany hoe fifidianana ny Madagasikara zany fifidianana lehibe nefa tena milamina tanteraka ary mangarahara sy marim-pototra tanteraka. Izay nanaovana azy hoe menamena zava-baovao izy sady sarotra. Manarak'izany dia manampy ny faritany amin'ny fanentanana ny mpikambana hamono Zakabe any Fianarantsoa. Ny andraikitsy ny VMZ koa zany dia mamolavola ny fomba fiasa anaty manokana ho an'ny Zakabe fahadimy izay ataon'ny Fianarantsoa. Dikany hoe mamolavola amin'ny fomba fiasa anaty ho antsika sy mona anaty Zakabe dia hoe izavy ny mandray anjara ahoana ny miseho amin'ny fanatsaham-bato, ny fanapahan-kevitra etc. Zareo tena misy fomba fiasa matevina mihitsy ary ny fotoana andaninana izy eo dia amin'ny fotoanany hoe fivenin'ny teny mera fohy be herintaona aorianan'izao. Dia manarak'izany kosa dia manao sosokevitra amin'ny teny fanevan'ny Fipima ho amin'ny efa taona manaraka. Manolo ny hoe kabary ivelaran'ny misy aparitra dia fantatsika rehetra eo. Ahoana ny firafitra ny Zakabe? Misy vomiera 5 na 9 na io mety mitombo izy. Ray aloha vomiera foto-drafitrasa. Misy ndray hoe vomiera fomba fiasa anaty Zakabe fahadimy ilay voalaza tao. Misy vomiera teti-bola na zana vomiera. Misy vomiera hoe fanatsarana ny vola mampiray. Misy vomiera hoe fanomanana fifidianana. Fa dia misy koa hoe vomiera ny kojakoja izay ilaina any amin'ny Zakabe. Ny amin'ny fomba fiasan'ny VMZ dia fivoriana ampitain-davitra ihany no azo atao. Ohatrany hoe amin'ny alalan'ny Zoom na hoe Facebook na Skype na hafa. Fa ny Zoom moa zany efa tena hita hoe mahazatra amin'izao fotoana izao. Eto zany dia ny atao koa hoe manangana vondrona mihidy izany hoe groupe fermé tsy fantatra ny fisiany secret isaky ny vomiera. Izany hoe zany hoe mety hoe misy groupe messenger ohatran'izay ny mahazatra antsika reny fa amin'ity zany dia mety hoe groupe messenger ohatran'ny hoe VMZ. Dia any amin'ny mahavomiera azy eto rehefa marihana tsara ihany fa amin'ny mahavomiera azy ny VMZ dia mandroso ny sosokevitra any amin'ny fohy be izy. Izay ny birao fohy be ny manapa-kevitra fa itika zany dia manomana akaiky dia akaiky izay fomba entin'ny manapa-kevitra. Manarak'izany koa dia samy mahaleo tena ireo zana-bomiera ireo ao amin'ny VMZ fa dia ny filohan'ny VMZ zany ny mandrindra azy ireo. Dia izany hoe inona kosa ny olona ohatra hoe takiana ao anatin'ilay VMZ dia mpikambana mahavitsika sady mahay mikirakira ny teknôlôjia vaovao satria araka ilay voalaza teo ilay izy hoe tsy mety tsy hisy mihitsy hoe fivoriana hifanatreana noho ny zava-misy hoe tsika miparitaka eran-tany. Dia ny ao anatin'izany dia ray avy isaky ny faritany sampana mitovy lenta-taminy amin'ny faritany ho an'ny ety ivelan'ny nosy. Izany hoe filohan'ny VMZ zany manendry ny mpikambana VMZ rehefa avy mifampidinika tamin'ireo filoham-paritany.
Izany hoe tokony ho tafatsangana alohan'ny faran'ny volana septambra amin'ity taona ity zany ny VMZ. Ka amin'ilay asa maika zany aloha, inona ny asa maika indrindra amin'ny fanomanana zakabe zao. Eto moa zany dia tena mahafaly teo dia hoe tamin'ny tatitra nentin'ny fianaratsotra fa tena miroboka tanteraka ao zareo zao. Fa dia io moa zany dia fitadiavana ny toerana hivoriana. Misy koa ny amin'ny toerana amin'ny hoe foto-drafitr'asa infrastructure, toerana hivoriana, toerana hatoriana, toerana hisakafoana, lapa fanokafana sy famaranana, farany atao hoe lapa ilay izy mba hanana dia misy koa lafiny hoe fitaterana eo amin'ny lafiny lojistika. Eo amin'ny toerana hivoriana dia raha tamin'ny farany tany amin'ny olona eninjato mahery tany tonga tany amin'ny zakabe, izany hoe tany Antsiranana, amin'ity ngamany mety hoe vinavinaina amin'ny olona valonjato. Eto koa tia ny tena zava-deha amin'ilay toerana hivoriana dia tena tokony mba hisy connexion ilay izy satria tsika zany rehefa misy maneran-tany, zareo tokony afaka anaraka ny fivoriana ohatran'izao na hoe mba azo ampidirana connexion mandritra ny zakabe. Izany zany isan'ny asa amin'ny fitadiavana sponsor. Dia ny toerana hatoriana, eo dia misy karazany maro ilay izy tokony izy daholo ao anatin'ilay izy fa ny tena betsaka dia hoe fahitana efitrano malalaka azo anaovana ladina tany. Izany hoe io mantsy satria arazaina koa izay misy koa ny fitsinjovana ny hoe ny fahamorano mety ho zakatsika fa hafa ihany koa aloha izany hoe miara manao ladina tany zany. Fa dia misy koa izany ny toerana hoe sy azo andrahoana sakafo fa no ohatrany amin'ny zakabe na ny an-trano dia maro be ireo sampana nefa mitondra fitaovana vilany, vary amin'ny gony, akoho velona etc. Andrahoana anaovana sakafo manetitra ny zakabe. Dia mazava azy fa tokony hisy hoe fisasana douche etc. sy fidiovana toalety. Fa ankoatr'izany nefany dia misy kosa ny hoe trano izay misy efitrano mitokana na hoe mitambatra. Dia ankoatr'izany dia misy ny lisitry ny trano hoe fandraisam-bahiny satria misy olona izay mety hoe mahatety pahitasika any. Ka azahoantsika an-tsaina an'ilay izy dia ohatra sahala amin'ny zakabe tany Antsiranana zao dia tany amin'ilay trano sikaka moa sa inona ilay nanaovana an'izy Andremopera ny recteur ny université katolika io izy misy ny rehetrarehetra tao. Izany koa tany fianarantsoa tany amin'ny toerana lesana iny, izany hoe amin'ireny toeram-pianarana sy amin'ireny tena zava-dehibe. Eto zany dia trano hisakafoanana misy lakozia, izany hoe toy ny tany Antsiranana zany dia tsara ihany koa zany mba misy trano anankiray lehibe hisakafoanana ho an'ireo mpandraharaha rehetrarehetra ireo izay tena tsisy fotoana amin'ny hoe anaovana lakozia sy karakaran'izany izay mba hoe ahafahana misakafo sy misy lakozia eo amin'ny olona 100 eo ao amboniny efa voalaza teo. Dia eo amin'ilay trano fanokafana sy famarahana ny zakabe, io zany dia tena mila trano lehibe simenitra. Tany Antsiranana moa zany tamin'ny zakabe farany dia tao tany amin'ny lapan'ny tanàna Antsiranana ilay izy. Io zany dia tena mila fiaraha-miasa akaiky amin'ny manam-pahefana ao am-pianarantsotra. Dia eto zany ity ny tena zava-dehibe ilay olona fa samitsika mihaino tsara amin'ilay izy. Eto dia efa tena tsorona amintsika fa ny tena zavatra mazana indrindra sy tena sarotra indrindra amin'ny zakabe olana lehibe dia eo amin'ny lafiny hoentim-manana ny zakabe. Ary ohatra hoe lazaina amintsika ny vola ny teti-bola tamin'ny zakabe farany dia hoe 4,700 tapitrisa ariary, izany hoe 46 000 € teti-bola ny zakabe. Izany hoe hitantsika amin'izany tena vola be zany. Fa dia io zany tena misy hoe tena mila fiaraha-mientana mihitsy eto anivon'ny fikambanana ray manontolo, izany hoe anivon'ireo rafitra tanatohatra rehetra any amin'ny sampana, faritany, foibe sy ny sisa sy ny mpikambana rehetra koa amin'ny fanomanana azy. Izay dia tena hoe tena zava-dehibe mihitsy amin'izy. Na dia tsy mbola fantatr'izao aza ny teti-bola mety miaina kely io satria tamin'ny farany mety hoe nampidangana be azy hoe lafo be ny frais makany Antsiranana sy dia mahatonga zavatra firy akory izany fa mety miaina kely eo dia mety hitombo ny olona. Fa izay zany dia nyzao tsika dia efa tokony ho tonga saina hoe na dia mbola amin'ny roa taona aza ilay izy dia efa angonina sy efa mifantoka tsikelikely amin'izay. Dia amin'izay aloha eto zany dia misy sosokevitra aroso ohatran'izao arak'ilay voalaza tao. Io moa zany dia asa eo ambony fikambanana manontolo ny fanomanana zakabe ka tokony farindra. Eto zany misy sosokevitra aroso olan'iny izao fivoriana ny teny mera foibe izao. Ho an'ny bro foibe moa zany dia fikarakarana aliny mpikabary mety hoe amin'ny 2021 2022 izy io sy indrindra koa amin'ny fitadiavana sponsor hoe mpanohana. Io angamba ny bro foibe amin'ny andraiky ny tena anjarany ny fanohana fitadiavy amin'izay. Eo anivon'ny faritany dia misy koa ny fitadiavana mpanohana sponsor amin'ny faritany. Misy amin'ireny manam-pahefana ireny hoe solombavambahoaka an'ireny orinasa. Izany hoe ilay sponsor ataony mety tsy voatery hoe vola fa mety izy laza hoe eny ary fa dia etoanay
an'le tsara ray izay fehtonan'ny firenareo ho an'ny fianaratsoa ohatran'izany eo anatin'ny fa tena tamin'ny tokony hanoezaka eo nivon'ny faritany. Eo nivon'ny sampana isan'isany ray kosa dia mba tokony hanao hetsika ray zany alohan'ny zakabe. Fa izy io zany dia hoe anomanana ny zakabe izay fomba nomezany azy moa raha hoe anampiny an'le sarandalany ao anatiny ao. Eto tena marihana tsara ao anatiny io tena hoe fiaraha-mientan'ny rehetrarehetra ilay izy. Ary ity zany dia mba misy fangatahana manokana ho any aty ivelan'ny nosy. Maninona no avana ilay izy satria raha malala fa samy sahirana daholo tsika rehetra. Eto hoe mbola mafimafy tokoa ny mahazo ny mpikambana sy ny anona ny Madagasikara. Dia raha mba azo atao zany dia mba fangatahana manomboka izao dia mba hoe manangona 5 € isam-bolana. Izany hoe mpikambana isan'isany rehefa asiany vatan-drakitra dia hoe ity 5 € ity atao any amin'ny zakabe, mandrapahatonga ny zakabe. Raha ohatra misy hoe mbola ao anatin'ny roa taona ilay izy, izany hoe mba mety misy 100 €. Izany hoe raha avy hatrany dia tahaka iny tsika hoe mety 100 € dia mety ho mazana be ilay izy. Fa mba hoe amin'ilay fiainantsika ny maha-fikambanana antsika sy ny maha-resantsika. Dia hoe mba ity zany hoe fandraisan-jara fa any amin'ny zakabe, na ho any amin'ny zakabe na tsy ho any amin'ny zakabe, satria tiako ny fipima, dia tiako ny zavatra ataon'ny fipima. Dia ary farany ny atao amintsika hoe la velona ny fipima, vetivety dia ho tonga ny zakabe. Dian'izao zany dia efa samy tokony roso amin'ny fanomanana azy ny rafitra sy ny mpikambana rehetra. Dia hifarimbona hatrany tsika hanomana ny zakabe fahadimy 2024 any Fianaratsoa. Vita tompoko. Mankasitraka indrindra dia matoa filohan'ny vomila-mamoana zakabe ny amin'izay tsara fantatray inoko fa tsisy mampilony teniteny izay fa dia nahita avokoa isika rehetra avy hatrany dia meko andramatoa filoha ny fanohizana ny amin'izay fampahafantarana sy fijerentsika ny tetikasa izay ary izy no mandamina sy manohy izay tokony ho lazaina ankehitriny. Dia ankasitrahana ny filohan'ny VMZ moa zany nanao sosokevitra marihana fa mahazo manoratra isika raha misy hevitra avy any amintsika mahakasika an'izay voalaza rehetra teo tompoko. Mba hiangaviana mihitsy isika mba hanoratra fa rehefa vita ny fivoriana moa zany dia namany hoe tsisy hevi-baovao fa nanaiky an'izay hevitra tapaka isika. Ka raha misy manana fanatsarana na misy manana sosokevitra hafa dia miangavy anareo mba hanoratra. Raha ohatra ka tsy tazana ny soratrareo dia mangatah mihitsy fitenenana tompoko fa izay ny antony ivoriantsika eto. Anohy ny tetikasan'ny foibe amin'ity taona ity kosa ny tenako izany hoe 2020 sy 2024 izany. Izay tetikasa rehetra tapaka tany Toliara dia ho tohizanay avokoa. Satria kelikely ihany ilay fotoana niasana zany na dia nisy aza ny zava-baovao natao dia ho tohizana avokoa zany ireny hevitra tapaka rehetrareny. Ohatra raha resaka zao hoe asa famokarana izay efa nisy hatramin'izay dia mbola ho tohizana hatramin'izao. Reto kosa dia misy tiana ho marihana, misy tanjona hoe fikambanana manana tahirikevitra maharitra sy lovanjafy. Dia manangona zany isika gazety mikasika ny fipima sy ny kabary, manangona horonan-tsary fipima sy ny kabary, ny taratasy nivezivezy tao anatin'ny fipima, ny tantara-paritra samihafa. Ireo rehetra ireo dia efa natsangana zany manomboka izao ny page web miresaka arsiva fotsiny. Ka aza matahotra ianareo fa na misy aza ny hoe mirehatra ny trano na nisy namaky ny trano dia tsy ho very intsony ireo fa manana ny fananana iombonana isika dia voatahiry ao anatin'izany arsiva izany. Dia entanina zany isika mba andefan'izany rehetrarehetra zany aty amin'ny foibe. Ny fanitarana ny fipima any amin'ireo faritra mbola tsy misy raha misy firenena hitanareo hoe mitady antsika fipima dia andao hifandrimbona amin'ny foibe raha mba afaka mampianatra indray ianareo any amin'ireny firenena ireny dia milaza aty amin'ny foibe. Fanatsarana hatrany ny fampianarana eo anivon'ny fipima, mbola tohizana ilay hoe fanadinana iombonana laza adina miainga avy aty amin'ny foibe zany. Dia manoloana an'izay amafisoko ny efa voalaza tamin'ny atrikasa 10 oktobra ho avy izao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana kabary 20 sy 2020, 2020 sy 2020. Ny fandaharam-pianarana mbola tsy vita dia mitohy hatrany mba ezahana hatramin'ny desambra raha mety. Io moa miankina amin'ny zava-misy iainantsika ihany. Manoloana an'izay indrindra ny mpandalina ihany koa zany
dia amin'io 10 oktobra io no antsoina avokoa satria isy lesona santatra fanazavana ho an'ny mpandalina rehetra amin'ny fotoana io. Fa ankoatran'izay ny tompona andraikitra ny fampianarana eny anivon'ny faritany sampana dia misy fiantsoana azy ireo ny volana septambra hiresaka momba ny mpandalina. Efa nisy atrikasa momba ny mpandalina fotsiny fa ho tohizantsika mahakasika an'izay. Fanatevenam-pahalalana ho antsika mpikambana dia isika filoha-tsampana iangaviana mba handresy lahatra ny mpikambana ao amintsika. Isika aloha mila resy lahatra voalohany. Inona moa ny olana? Ny olana be dia be ilay mpikabary miteniteny foana, manao tao foana, ary ny fara tamin'ny fiakarana tany amin'ny fitsarana izany tamin'ity taona ity. Dia tsapanay izany izay niresaka tamin'ireo ray aman-dreny eto anivon'ny FIPIMA fa mila ampiana ny fifanabeazana eto anivon'ny FIPIMA. Sehatra iray hanabeazana ny mpikambana ny takalo-dinika morom-patana izay ataony ny foibe. Ka mila miditra ao amin'ny takalo isika, soratra anarana, isan-taona ny fanavaozana ny fisoratana anarana, misy fandraisana anjara ao ary raha sanatria ka tsy takatra ilay fandraisana anjara dia manoratra taratasy etỳ amin'ny foibe. Izay moa dia mbola mpianatra na izay moa dia ohatran'izao ka tsy takatra ny fandraisana anjara nefa izay dia te handray anjara mafy amin'ity takalo. Izay zany ilay hoe mijery ny tranga sosialy itsika. Dia tsy mandoa sara-pandraisana anjara zany ireny rehefa voamarina ny filoha-tsampana sy ny filoha-paritany fa tena mpikambana mavitrika eo anivon'ilay sehatra. Ho an'ny olona tsy misy connexion dia vonona ny foibe hanampy amin'ny fampitaovana ho an'ny any ambanivohitra rehetra any hitondra ny horonan-tsary ny eo andreny amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny filoha-tsampana na amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra ka mba hitovy ny fahalalana azo eto anivon'ny FIPIMA. Fa isika izay mba manan-katao kosa dia mihoatra tsy ferana. Efa nambarako moa hoe na ordinateur esana aza tsy misy tsika, ny hofantrano aza tsy voalohantsika, karaha mampandraraha tsy voalohantsika, fa isika io zany io takalo-dinika morom-patana io mba fidiram-bola anankiray mba mety raha ohatra ny volany ampitan-dranomasina zao izay tsy hanafatra volany fa mety hanafatra izay hoe mba hitondrana ordinateur matanjatanjaka mba entintsika manatanteraka ny ohatran'izao fa efa kopakopahana mihitsy ny ordinateur rehetra maromaro miasa izay manana rehetra nandritra nyity herinandro ny kabary ity. Ka ny tanana antsika ndao hiditra takalo-dinika morom-patana dia amin'izay fotoan'izay koa mba misy fidiram-bola kely ny eo anivon'ny fampianarana foibe hoentintsika manana amin'izany fitaovana izany. Manarak'izany ararotok ihany ny loha-hevitra amin'ny takalo-dinika morom-patana Rapitso aisana anasina. 3 miova moa izany no anaran'ny takalo-dinika morom-patana Rapitso. Io efa fotoanan'ny fanomezana io manomboka amin'ny 4 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora hariva dia zokinaly ranjato zokabel no ao ka hiresaka amintsika izy tena mahaliana be. Ireo teny fampiasantsika mpikabary ny tena ho resahanao, resabe nandritra ny herinandro ny kabary moa ilay hoe misaotra nanome ny teny fa tsy hoe misaotra nanome ny fitenenana. Dia samy mitondra ny fomba fijeriny ireo olona telo ireo fa samy manana ny maha-izy azy ireo. Misy ny mpahay tantara, misy ny mahay ny literatura, misy ny tena hoe fa andrarezin'ny teny malagasy. Dia eo sika zany anjarany ao amin'ny fampianarana no manatsoaka mamitina izay hevitra voadinika teo amin'ny takalo ka ampitaina amintsika rehetra. Raha sanatria aza zany tsika tsy nanatrika ny takalo dia ho antsika izay nandohan'ilay sara-pisoratana ihany no manana afaka miditra ao amin'ny tahiry na ny Facebook. Ka entanina isika mba isika tompona andraikitra reto tonga dia midira daholo rehefa avy eo izay mbola tsy nisoratra. Raha tsy afaka ianao amin'iny fotoana iny azonao jerena any anaty Facebook iny rehefa avy eo. Raha tsy afaka ianao amin'iny fotoana iny dia tsisy tsiny akory, tsy mahatonga fialan-tsiny ianao. Fa raha ohatra kosa ianao ka afaka dia manatrika. Dia rehefa afaka ianao manatrika mazotona hitan'ilay tahirin-kevitra maro dia hodiny antsika manapaka isika hoe asiana marika ny takalo-dinika morom-patana. Rehefa feno herintaona ohatra hoe nanatrika 20 ianao dia misy marika anankiray apetraka eo amin'ny lamba. 2 taona marika fanondroany, karazana ohatran'ireny pins ireny ihany zany fa isika ny mbola hanapaka amian-dalana hoe inona ny marika ho atao. 3 taona marika fahatelo zany, 3 no mipetraka eo. Any amin'ny 4 taona lamba mihitsy no misy lamba vaovao FIPIMA ho ataontsika zany rehefa feno izay 4 taona. Amin'izay fotoan'izay zany izay zany ny ahitany fomba iray nieritreretanay naroso hoe miavaka misy zany olona zao niditra FIPIMA izy dia tsy hitantsony izy dia niteniteny foana tany izy dia ny lamba FIPIMA mbola salorany hatrany fa amin'izay fotoan'izay zany dia mba hita hoe izy ireo mbola tazana hatreto manefa ny didiny eto anivon'ny FIPIMA. Izay zany ny tapaka
hoe isy ny mariky fa le atsipiriany mety mbola anaovana faninanana io hoe vatsika hoe manaova faninanana ny marika ho pitakardinika moropatana ny atsipiriany fa kapobeany ihany izay ndresahako izay. Misy koa ny tanjona hoe fikambanana fantatry ny mpikambana sy ny olon-tsotra, hitantsika izany tamin'ny herinandron'ny kabary fa tena nitombo tena manarivony mihitsy ny mpanaraka ny FIPIMA ary be dia be ny liana sy manontany aty amin'ny Facebook ny FIPIMA amin'ny toerana samihafa izay aty ananina aiza misy fampianarana tombotsoa antsika rehetra izany ny fahafantarany olon-tsotra ihany koa ny FIPIMA ka isy ny horonan tsary atao amin'izany ao anatin'ny tetikasa izany izany rehetra izany. Dia ny fikambanana fantatry ny androm-panjakana rehetra, misy moa teo ny tany Suisse angamba maly iny hoe miara-miasa amin'ny teo amin'ny mahasivon'ny fandimby tany a Benelux koatra ny teny an'izay, dia latsiny izay tsy voatonona fa apirisihana isika izany mba hiara-iasa amin'ny resaka tokony rahantsika miasa ny androm-panjakana fa ahafantatra antsika amin'izay endrika izay. Ny fikarakarana ny isan'ny mpikambana, isaky ny roa taontsika manisa, araka ny nambarako teo tsy averiko intsony fa mbola voaroanjato fotsiny tamin'ity taona ity ny tonga taty amin'ny Foibe. Isika filoha no antony, tena mialatsiny ny fona, aza mieritreritra hoe fihibohana sika mety masika be ngamba le teny, fa maninona moa tsika fihibohana nefa navita hetsika ohatran'izao tao anatin'ny herinandron'ny kabary, navita iray volany teny malagasy. Rehefa anao tsika vita tsika io, ka raha isan'ny mpikambana tompoko mety tsy dia mifampiankina amin'ilay fihibohana satria tsy mila fivoriana anie le isana mpikambana. Miangavy antsika filoha rehetra izany mba hanefa ny asany sy ny adidy aman'andraikiny. Eo ihany koa ianareo mpanolontsaina ny anteny mera Foibe any amin'ny isaparitra rehetra eto Madagasikara, raiso ny andraikitrareo isaony mpikambana any amin'ny toerana misy anareo mora manao an'izany na dia ao anatin'ny fihibohana aza isika, fa tsy haiko hoe isika tokony inona ny tokony atao antsika rehetra izay tsy mahatontosany andraikiny. Ny ao anaty vola mampiray mantsy dia hoe verzony filoha tsy mahatonga tatitra, fa tsy haiko indray ny amin'izay hoe tsy mahavita ny tena andraikin'izay tsika mamolavolana hodinihana amin'ny fivoriana manaraka tompoko. Ny zahasera dia sitraka koa ny mbola anohizana azy. Ny famerenana ao anaty fikambanana ireo mipetrapetraka rehetra ireny, aza indrasana zaikabe re tompoko, hoe tamin'ny zaikabe farany teo 2,000 ny mpikambana, 204 dia ny 1,000 izany dia lasa 200 sisa ny mavitrika. Tonga indray ny zaikabe dia hiazakazaka indray andolan-tsankempo. Isika filoha no anton'izany, entany ny mpikambana ao amintsika reny mipetrapetraka ireny, jereo hoe inona ny olana ao aminy dia mijereo izay zavatra mahafinaritra mba hanintona ny mpikambana ao amintsika, ary izany nisy takalo tio araka ny nambaranay teo. Izay no lava, izay no ela, izay izany ny tetikasa atao amin'ity taona ity ankoatry ny efa mahazatra moa araka ny nambarako teo. Eo amin'ny resaka teti-bola efa voasoratra ato moa izy ity fa saingy araka ny raha mahita vinavina tsy maintsy atao foana fa miankina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nisy atsipiriana ohatr'izao daholo ny zavatra rehetra nolazaiko teo fa tia moa izany ho asehoko eto ny miditra tazantsika eto izao 3,704 io ilay ambom-bola, dia misy vola kirakiraina tao dia ny vola rehetra niditra izany 3,779,404 sy 3,20 tapitrisa. Ny ela be izany io raha ny ohatrany tamin'ny herintaona satria tsisy hetsika lehibe ny vinavinaina eto. Dia ny vola mivoaka tovy moa izany mivoaka sy ny miditra dia hitantsika eo ihany ny asa famokarana, ny boky moa izany ao anatin'ny asa famokarana ihany dia ny fandaniana samihafa, ny feham-pihavanana, ny serasera, ny tsy ampoizina. Dia io teti-bola io izany vinavina ihany io, fa raha tomoka milamina ny tany ka azontsika atao ny manao alina mpikabary na sahopy araka ny hoe sitrane mba hoentina ny manana ny zaikabe sy ny maro samihafa. Dia ny Birao Foibe moa mivory tsara-potoana ny solotena ny komity ny anteny mera Foibe azafady indrindra. Dia izay izany tompoko ny teti-bola sy ny tetikasantsika amin'ity taona ho avy ity fa miankina amin'ny zava-misy hatrehana ihany. Misy soratra ve avy any amin'ny Facebook? Misy soratra ve eto amin'ny Zoom? Eny matoa tsy miteny ve tompoko?
Ny teti-bola hita teo a. Ohatrany tsy mandeha ilay soratra eto amin'ny Zoom tompoko. Dia Tseno- ohatrany mangataka fitenenana. Manoratra eto amin'ny Zoom fa ohatrany tsy mivoaka fa ohatrany mangataka fitenenana azafady indrindra raha efa afaka miteny. Eny ary. Efa mety? Mandeha ny soratra ka, mandeha fa tsy soratra vaovao ato. Saika hanoratra teo dia sa afaka tonga dia resahako fa tsy hanoratra lazao. Makasitraka indrindra na meteny todika kely amin'ny Andriamatoa Filohan'ny VMZ tompoko. Hita tokoa ilay hoe fandaminana ny karakarana sy fanomanana ny any Fianarantsoa. Dia mba misy soso-kevitra kely ty fangatahana mety ho fanatsarana angamba raha toa ka mety ohatrany tsy hita tao anatin'ilay foto-drafitrasa ny resaka tonga dia atsoaka hoe ny infirmerie. Tonazy ny tena manokana moa io dia ohatrany nanatsara hoe ny antraika. Mieritreritra izany aho hoe tsaratsara kokoa raha ohatrany ka amin'ny fotoana ohatrany ireny mba misy infirmerie izany hoe misy tena dokotera mipetraka eo mihitsy izany tena hoe 24 heures sur 24 satria indraindray marina fa mety hoe misy dokotera ao am-pikambana nefa izy ireny koa indraindray manaraka ilay hetsika rehetrarehetra izay atao. Dia mety nefa ny amin'ny fotoana hoe anarahany an'ilay hetsika mety misy tsy salama ohatra mitady mila an'izay. Dia mba fangatahana satria mety miana moa eviany soa dia raha mba mety misy infirmerie izay hoe tena mipetraka tanteraka mandritry ny herinandro izay fotoana mahany antsika izany dia vonona foana ny dokotera ao anatin'ny toerana anankiray tsy mivahoaka. Fangatahana tompoko. Fotoana indrindra raha matoa filoha raisina zato isan-jato. Eny ary tompoko. Mariana moa fa ho alefa amintsika ny tatitra izao fivoriana izao. Mbola ho alefa amintsika izao dia ho antsika izany raha misy manana fanamariana ohatran'ny Ramatoa Filoha-Paritany Fimpimahama teo dia azontsika atao tsara ny mandefa soso-kevitra. Tsy hoe soso-kevitra avy dia ho tanterahana akory fa menany hoe aiza indray ny sehatra anapahana ny soso-kevitra iny na tsisy aza ny fivorian'ny Antenimerafohibe dia misy ny Brafohibe araka ny voalazan'ny Satafototra dia misolo tena ny Antenimerafohibe tsy ara-potoana. Dia manantitra ny fankasitrahana antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany teny am-piandohana moa izany tsy maintsy tary isika vao nanomboka satria tsy afaka manomboka isika raha tsy tratra ny fetrisa izay tokony hanombohan'ny fivoriana. Makasitraka antsika rehetra, makasitraka ny lafin'ny teknika rehetra, ianareo filoha-paritany omena andraikitra mandray ny anaran'ireo ny vory rehetra. Ho antsika rehetra mpivory, soraty any amin'ny filoha-paritany ny anaranao ahafahana manao ny tatitra hoe za dia tonga ny vory tao amin'ny fivorian'ny Antenimerafohibe. Firy ny manaraka ny Facebook azafady, firy ny manaraka eto amin'ny Zoom hatreto. Iza ny afaka mamaly? 9:30 isika no teto amin'ny Zoom. Ny tao amin'ny Facebook kosa firy na tonga solotena avokoa ny faritany rehetra na ny alatsiny ho an'izay tsy tonga. Ny ao amin'ny Facebook 9:30 no nanatrika, izany hoe 9:30 sy ny 9:30 firy izany? Fa misy ihany koa niditra tamin'ny alalan'ny finday manodidina 70 teo izany isika mpivory manodidina fa mbola ho amarinina any amin'ny filohan'ny faritany izany mpivory izany. Dia manantitra ny fisaorana sy fankasitrahana antsika, hiataka kely vetivety isika dia hiverina eto indray amin'ny fitora sasany raha misy aminareo moa mbola terepana hanolotra ny loka amin'ity herinandron'ny kabary na anampy ny mahakasika an'ity herinandron'ny kabary ity dia mbola raisina tanandroa alefaso any amin'ny Zaria any ho an'ny any ivelan'ny nosy alefaso amin'ny Girivo sy Joséana Bakoly ny eto Madagasikara na ao amin'ny messenger antsika ao ihany ny alefanareo misy an'ilay Antenimerafohibe ao tonga dia voaray ao. Dia manantitra ny fisaorana antsika rehetrarehetra tompoko na fohy fotoana na fohy andro nandao ny asa aman-drarany didy aman'andraikitra hafa dia manome fotoana antsika rehefa avy eo amin'ny fitora sasany ary raha misy ny tsy afaka dia rapitso takalo dinika morom-patana amin'ny 4 ora fa tsy maintsy misoratra nalana aloha izay vao voaray na mbola tsy mandoa an'ilay fandraisana anjara azy dia efa nomenay iny hoe azo aloha amin'ny manaraka
fa miteny fotsiny ianao hoe hiditra aloha zay fa manaraka mandohan'iny fandraisana anjara iny dia tsy misy olana akory satria tsy ilaina zao dia zao akory ilay hoenti-manana fa hividianana fitaovana tsy kelikely dia hifanentana isika rehetra amin'izany. Ny fisaorana ho ny tompoko toy ny amboaram-pandresena ka sady fisitrahana ny tsara vita no fanohitra ihany koa fanomanana sahady ny mendrika izay mbola ho tanterahina. Tsara ny vitantsika ary mbola maro mendrika izay tanterina trano fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra ambarako ary fampifarana ny fivorian'ny anteny mera Foibe 20 sy 21. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.